Nizara arendrina ho an'ireo ankizy tao Antsarako Fafa sy abody fotsy ho an'ireo ray aman-dreny zokiolona tao amin'ny fokotany 21-15 Analaknina Morarano ary Lamba Mafana tao amin'ny fokotany 21-64 Morarano eto Tomasina ny fikambanana Cité des Jeunes eto Tomasina ny sabotsy 1 Jona lasa teo no ny ankatoko ny asaramanitra fety ny fahalevantena no antony etsika nataon'ny fikambanana tsy fikambanana najory fotsiny ny Cité des Jeunes fa manana tanjona napetraka anisan'izany ny fijaliana akaiky ny tanora eo amin'ny hoaviny ny zavatra nataondrano moa zany dia fizarana mizara anankitelo ny voalohany ny fitsidina ny akany tolérance tany Antsarako Fafa tany fizarana rendrina ho an'ny ankizy satria amin'ny alakamisy zao dia tonga ny izay fetiny malagasy saramanitra ny malagasy nazan'ny malagasy ny fahatsiarovana ny nazaroan'ny fahaleovan-tena dia ny manaraka an'izay ny fizarana botifotsy ho an'ireo olon-dehibe tao amin'ny fokotany 21-15 ary ny namarana anazy zao dia eto fizarana Lamba Mafana eto amin'ny Ambalakisoa ka ny anton'le izy dia ny tanora zany dia miainga avy amin'ny kely ka rehefa mandalo fahatanrana izy ka tonga antitra dia ny fijerevana an'ireo ankizy ho tanora sy ny reo nipoiran'ny tanora zay zany ny antony amin'izao fahatsiarovana zareo amin'izao fetim-pirenena zao ny tanjo fikambanana zany dia hanatsaratsara ny hoavin'ny tanora hatrany ny azahoan'ny tanora asa azahoan'ny tanora fiofanana ary ny zavatra fa mandeha amin'izay fotoana zao dia resaka azahoan'ny tanora vatana misy fifaninanana sport zay ataonay any Ambalimanasy any amin'ny Cité Canada fifaninanana ara-panatanjahantena zay atao famaranana amin'ny le 25 juin zao ny famaranana anazy manentana antsika tanora manentana antsika rehetra mba hanoana an'ity fikambanana ity fa tsy fikambanana hoe nijorijory fotsiny fa vonina hiadiny zon'ny tanora vonina hiatrika izay rehetra mahazo ny tanora tsy vasamba ny etsika asa soa nataon'ny fikambanana Cité des Jeunes teto Tomasina fa efa matetika taorian'ny fijoroan'ny fikambanana tamin'ny taona 2024 tsy nanadino ireo ankizy sahirana teto Tomasina ny vadiny governorany fahatrantsana mpisolotoerana androany 13 Jona no ny ankatoko ny fetiny fahalevantena sy volan'ny ankizy ny volana Jona anisan'ny toerany safidinina ny lorana fanampiana androany ny teto amin'ny ankany mpitaiza ankizy tratran'ny fahasembanana arabatana eto amin'ny Masaira Antanamako sakafo isan-karazany no fanampinana tolotry ny vadiny gouvernour fanampiavaka ny fanolorana izay nataon'izy ireo ny fanomezana zanaka koa mba tariminy ankany tonga keto zay solotegna avy amin'ny faritra Tsinanana amin'izao ankatoko ny fankalazana ny fahadimy-ambin'ny-polo taona ny verenan'ny fahalevantena izao eo koa zany ny mahavolany ankizy ity volana Jona ity dia tonga zay mitondra fanomezana ho an'le zaza manana fahasembanana sy ireo zay zaza kambody tezaina amin'ireto centre ireto amin'ity taona ity dia nisafidy centre telo izahay anaovana an'izy io ny Masontsivana ny fidianana an'ireo centre ireo dia no izy tsy manana PI zany hoe tsy manana association na karazana fanampiana avy ivelany fa magnano tegna tanteraka zany ireto mpanabe mikarakara ny ireto zaza ireto ka dia natolotra tamin'izany ny vary tsaramaso ny savony ny menaka ny vatomamy sy ny biscuit ho an'ny zaza indrindra ny lamba mafana hiatrehana ny tirirignina ity dia misy zanaka koa kely azompiana koa zany izy io niarahany asa amin'izareo avy amin'ny talemparitra ny fiompina nisy ihany koa ny fizarana fanampina nataon'izy ireo tao Ampilolava izay niarahana tamin'ny mpiasa ny faritra Antsinanana izay notaria ny vadiny governour ny faritra mpisolotoerana sy ramatoa sekretera generaly ny faritra Antsinanana androany alatsinainy 13 Jona mandalo eto Tomasina ankehitriny ny fikambanana Dango Forever
izay zanaky Tomasina mipetraka any amin'ny nosy la Réunion. Tsy adino ny fikambanana ny manao asa soa rehefa tonga eto an-toerana izy ireo. Noho izany dia nanolotra fanampina ho an'ny ankizy-pahasembanana izay tezeny masera ao an-tanàmako ny fikambanana androany 13 Jona. Kojakoja maro isan-karazany no fanampina nomeny izy ireo toy ny fauteuil roulant, sakafo ary zava-pisotro mamy. Efa fanao isa-taona le fizarana fanaovana asa soa aty Tanindrazana satria matsiaro ny tena hoe any lavitra any mba misy ny mpiarabelona zany efa fataonay izy isa-taona. Ny association zao n'existe un an et demi zay. Efa 2 fois zany efa tonga taty Tamatave nanao an'izay fanampina zay. Ny fanampina ataon'ny fikambanana dia fanampina ho an'ny olona sahirana sy ny olona kilemaina indrindra. Ohatr'izany zao ny fauteuil roulant reny no atolotrainy amin'ny androany dia manolotra ihany koa sakafo masaka ho an'ireo ankizy ato ireo dia nanolotra ihany koa zay boisson mamy ka dia ho avy foana zay matetika satria zay le hoe matsiaro ny adidy aty amin'ny Tanindrazana. Miara-miasa amin'ny fikambanana Dango Forever amin'ny fantetrana ny asa soa izay atao ny Elite Communication eto Tomasina. Rehefa tonga reto avatsika avy any Lareunion reto manao zao asa soa izao dia tsy miraviravin-tanana zay matanora ihany koa avy Tamatave mitondra zay anjara biriky kely avy aty aminay ahafahana manohana zao asa soa izao satria mpiarabelona amintsika olona samy avy Tamatave dia verinay fa zava-dehibe zany fandraisana anjara izany. Nisaotra ny fikambanana Dango Forever tamin'ny asa soa izay nataony. Ireo masera mitantana ny ankany eto an-tanàmako. Makasitraka anareo makatelo amin'ny hoe fitiavanareo sy ny finiavanareo tonga aminay fa tsy vitany hoe mamanginareo fa tena hoe manome tanana anay manampy anay arak'izay azonareo atao amin'ny fikarakarana azy ireo dia makasitraka be lehibe amin'ny fanomezana ny sareo izay menareo fa tena ilaina dia ilaina tokoa amin'ireo zaza tsy afaka mandefa mila an'ireny vao afaka mandeha. Dia makasitraka makatelona be dato. Ankoatra ny fanolorana fanampina nataon'ny fikambanana Dango Forever teto amin'ny ankany pitaiza ireo zaza manana fahasembanana arabatana teto an-tanàmako dia nizara sakafo masaka ho an'ireo ankizy sahirana sy mirenireny eto Tomasina ihany koa ny fikambanana androany 13 Jona. Renim-pianakaviana sy tovavy misy 400 mahery ao anatin'ny fikambanana anakaviny zamanjaza eto Tomasina nomena fifanana mikasika ny fanaovana mofo na patisserie to amin'ny gymnase ny CGST eto Tomasina ny alakamisy 7 sy zoma 20 Jona lasa teo. Tafiditra ao anatin'ny politika ny fanjakana amin'ny tetikasa fijery hafa izay ataon'ny ministerany fampianarana teknika sy fampifanana arakasa ny fampifanana nomeny ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana anakaviny zamanjaza. Fanomanana ireo vehivavy mpikambana mba aleo tena sy afaka hiatrika ny fiainana amin'ny andavanandro no tanjony fikambanana anakaviny zamanjaza eto Tomasina. Afatra napetraka ny zamanjaza tamin'ireo vehivavy mpikambana ny hoe anome fiofanana mba aleo tena ny vehivavy atao agnatin'ny fikambanana ahafahany miatrika ny fiainana andavanandro. Dia isaorantsika manokana eto ny zamanjaza nagnome vehivavy zay agnatin'ny fikambanana zamanjaza eto amin'ny tapitanana ny Tomasina. Ny fiofanana dia maharitra 2 andro. Androany sy rapitso zany ny fiofanana izay misy tematika maromaro fa ny amin'ny androany aloha ny resaka formation pâtisserie ka misy petit chef maromaro no magnatanteraka an'izany fiofanana zany ho an'ireo mpikambana izay ahazo le formation na pâtisserie amin'ity androany ity. Dia ny rapitso mbola mitoy ihany formation na pâtisserie fa misy tematika hafa ohatra ny hoe entrepreneuriat zany mirary soa an'ireo vehivavy mba ahafahany miatrika fiainana andavanandro mba tsy hanahirana izy agnatin'ny fiarahamonina misy mba aleo tegna soamantsara le vehivavy atao agnatin'ny fikambanana zamanjaza. Hoisy ny fanomezana certificat ho an'ireo mpiofana aoriana ny fampifanana izay natao. Tonga niatrika ny fanomboany ny fampifanana izay natao teto Tomasina ny filoam-boninahitry ny fikambanana anakaviny zamanjaza sady vady ny ministry ny asa vaventy ny alakamisy 7 Jona lasa teo. Raha tsy ahivona dia hiaro sy kojakoja ny fotodrafitrasa izay vitany Andrimatoa Rafidson Resara Théodore, ministry ny asa vaventy ankehitriny
sy fonizy gouvernoura ny faritra Antsinanana teo aloha no tanjony fikambanana anakaviny zamanjaza eto Tomasina. Manomboka miova endrika ny tanàna ny Tomasina ankehitriny, mitombo isa ireo espace vert vita fanajariana eto amintsika ka manatsara ny tanàna ny Tomasina. Taoriana ny favitany ny fanajariana ny toerana espace vert ao amin'ny place de la Colonne Ampasy Mazava sy eo ankaiky ny Césaire Tsimilao dia vita ihany koa ankehitriny ny fanatsarana ny espace vert amin'ny sisiny lalam-pirenena fahadimy ankaiky ny Seranam-piaraminidina Ambalamanasy sy manoloana ny CJST. Raha toerana fanarin'olona fako sy fatim-biby ny espace vert teo ankaiky ny Seranam-piaraminidina ity teo aloha ka izao vita fanajariana izao. Fiara-miasa ny Dred Antsinanana sy ny commune ambonivohitra ny Tomasina ary ny fokotany 1421 Salazamay Avaratra navitana ny fototra-fitrasa. Tafiditra ihany koa izao hetsika zao ao anatin'ny tematika ny ville verte et ville durable izay tematika ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Manana adidy ny vahoaka sy ny mpitarika anatina grande ville iray mba ampitombo ny zavatra maitso sy ny kakazo maniry ao anatin'izany tanàna izany. Ny antony dia tsotra, manana vertu na purification de l'air ny zava-maniry ary miaro an'ilay tanàna amina riskana inondation. Tafiditra ao anatin'ny fifaninanana tanàna madio sy maitso ho an'ny Tomasina ihany koa ny fanajariana izay natao ka tokony itohizana ny fanatsarana ny tanàna ny Tomasina raha nambara ny be ny tanàna ny Tomasina sy ny gouvernoura mpisolo-toerana. Raha mijery tsika zao dia tsy any amin'ny miamira lalana zao no fitaratry Tomasina fa efa manomboka manerana ny Tomasina iray manontolo mihitsy zany hoe vao miditra tsika ary amin'ny Ambalamanasy dia mahita toerana maitso mavana. Mandeha tsika eto amin'ny CJST dia mahita an'ireto, mandeha tsika amin'ny place de la Colonne dia mahita toerana mahafinaritra. Noho zany dia hoezana ny paritahany io fanatsarana ny tanàna io indrindrandrindra fahadiovana eto an-tampon-tanàna Tomasina. Toerana telo be zao no noajariana ho lasa zaridaina maitso ao agnatin'izao fananan'izao dia ny agny amin'ny aéroport, ny eto amin'ny CJST sy ny agny amin'ny place de la Colonne. Ka fisaorana no atolotra anay satria hitanay tagnatin'izany fifananana zany ny fitiavantsika marina any tanàna ny Tomasina. Rehefa tiatsika ny tanànatsika dia tsy mila olona vivelagny itsika no mikarakara anazy sy mampandroso anazy fa isika samy agnatiny akato ihany no miezaka mifagnometanana dia zao no vokatra azo tsika. Nitokanana ny alarobia 20 Jona lasa teo ny favitany fanajariana ny faritra maitso Ambalamanasy amin'ny lalana ankaiky ny Seranam-piaraminidina sy manoloana ny CJST eto Tomasina. Nivoaka androany alatsinainy 13 Jona ny valy ny fanadinana CPU 15 sy 20 ho an'ny Cisco ny Tomasina voalohany. Taorian'ny fanapahana ireo mpampianatra ny noty farany ambany indrindra nafana ny fanadinana CPU teto amin'ny ACG de référence androany maraina. Nahitana fiakarany 3 faingo 470 isanjato ny tapafana CPU tamin'ity taona 20 sy 20 ity ho an'ny Cisco ny Tomasina voalohany. Raha raika amin'ny 20 faingo 30 isanjato ny taona 4 sy 20. Ny atsara ihany koa ny noty ambony indrindra azo ny mpianatra tamin'ity taona ity raha noharina tamin'ny taona 4 sy 20 hoy ny lehibe ny Cisco ny Tomasina voalohany. Ny ezaka nataony ireo mpanabe sy ny tompon'andraikitra isantsokajiny no nazahoana ny vokatra tsara raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra trany. Ny olana loatra izay moa zany dia ny olana problème fa raha nahita antsika tamin'ity taona ity efa manomboka vaovà zany ny olana igny dia zay le ankasitrana feno no mpiara-miasa satria maro be le teknika nampitaina tamin'ireo mpanabe ireo entina mamahany zany ny olana zany. Magnaraka an'izay dia makasitraka ihany koa ny teo anivon'ny fitelavam-paritry ny fanabeazam-pirenena Antsinanana. Iarahantsika mahafantatra fa nanomboka tamin'ity taona ity dia nisy rindran-damina vaovao napetraka ministera fohy be dia famolavolana lazahadina anivon'ny faritra dia hita tokoa zany fa ny lazahadina izay mipetraka zany
tsy lazaadina vaovao amin'ny zaza ty antsinanana na ny voambolana zay napetraka tagnatiny tao dikan'izany ahitana ny fempiainany zaza ty antsinanana zany dia ataoko hoe anisany mahatsara ny vokatra ihany koa zany tsy azo tsoniavina zay zavatra zay le fisia namoakan'izay zaza mpianatra sangany tagnatiny faripiady mpampianarana Tomasina voalohany ty ny salanisa azony moa dia 7 faingo 20 raha tamin'ny heritaona ny dia 7 faingo 10. Niverina nandeha indray ny jet d'eau ito amin'ny esplanady malona ny lapa ny tanàny Tomasina nanomboka ny omaly alina alahady 20 Jona rehefa tsy nandeha intsony nandritra ny 10 taona mahery. Tsy vitan'ny fiverena ny jet d'eau ihany fa naverina ihany koa ny jiro maro loko manome endrika ilay jet d'eau. Ezaka nataony ben'ny tanàna ny Tomasina ankehitriny sy ireo mpandraraha ara-toekarena eto Tomasina. Nahita ny ezaka fanatsarana ny tanàna ataon'ny mpitondra ny commune amin'izao no navitana namerina amin'loany ity jet d'eau balona ny lapa ny tanàna ny Tomasina ity. Fanatsarana ny Tomasina sy fisarena mpizahatany ankatoko ny fotoana ny fialan-tsasatra izao no tanjony hoy ny ben'ny tanàna ny Tomasina. Etsika rehetra mahita hoe firy taona lasa no tsy nahitana ny zany jet d'eau zany tsy nandeha fa ankehitriny dia iaraha mahita iaraha malala iaraha mahafantatra fa dia mandeha zany jet d'eau zany ka dia ankasitrahana ny tompotra andraikitra rehetra ny karakara sy namolavola an'io jet d'eau io sy manome asana hatrany ny fampandrosoana ny tanàna Tomasina ka ny Tomasina madio mandroso ny fankatia zay tanàna iaraha manana no tanjona ao anatin'ity 5 taona mandritry ny mandany ben'ny tanàna ity ankasitrahana tsika rehetrarehetra zay mifanome tanana ho amin'ny fampandrosoana ny tanàna Tomasina. Maro ny milaza hoe mandritry ny 26 juin no misy ny fampandehanana n'izao jet d'eau sy ny fanazavana ny tanàna Tomasina zao dia eto dia manome fanazavana tanteraka ho an'ny vahoaka Tomasina fa dia izao zavatra rehetra hitatsika zao na ny lapan'ny tanàna io na ny jet d'eau na ny famboaran-dalana dia fampandrosoana maharitra fa tsy zavatra mandalo sanatry ny vava. Ampiverina ireo olona makasary eto amin'ny esplanady malona ny lapan'ny tanàna ny Tomasina ny fiverena ny fandehanana ny jet d'eau ity hoy kosa ireo mpakasary eto an-toerana. Ankehitriny izy zany raha araky ny zavatra hita handeha indray izy ka dia mino sy manantena izahay fa mety mba hiverina amin'ny laon'ny ray izay atao hoe asa fivelomana dia ny asa sarinay photographe eto devan'ny esplanade la mairie zay ka dia manome toky ny vahoaka ny Tomasina indrindra fa ny any amin'ny faritra izay tonga hitondra ataoko hoe fialasasatra eto Tomasina dia mbola voniny izahay mpakasary eto Tomasina hanome fahafapo tsika rehetrarehetra fa dia hiverina amin'ny laon'ny ray ity jet d'eau eto amin'ny devan'ny esplanade la mairie ity zany. Sambany ihany koa mba nisy fanaingona amin'ny alalan'ny jiro maro loko ka manome endrika mahafinaritra ny lapan'ny tanàna ny Tomasina fa indrindra amin'ny alina amin'ny fankalazana ny 5 taona fitsigarena ny fahalevantena amin'ny taona 2024 ity akoatra ny fanaingona ireo koko eny amin'ny esplanady amin'ny alalan'ny sainam-pirenena malagasy. Tanàn-dehibe faharoa aorianany Antananarivo betsaka mpanao fangatahana visa makany Europe fa indrindra any Frantsa sy La Réunion eto Tomasina. Fangatahana visa 100 hatramin'ny 200 isam-bolana avy aty Tomasina no voarainy ny TLS contact sampandraraha manday ireo antoto-taratasy fangatahana visa eny anivony masovy frantsay eto amintsika. Ho fanamevana ny fikarakarana ny vahoaka ny Tomasina fangatahana visa dia nosokafana eto Tomasina nanomboka ny 12 Jona lasa teo ny TLS eto Tomasina. Tsy mila miakatra any Antananarivo intsony ireo olona avy aty Tomasina rehefa ikarakara fangatahana visa. Indray mandeha isam-bolana no midina aty Tomasina ny TLS mikarakara sy mandray ny atoto-taratasy fangatahana visa isaky ny herinandro fahatelo amin'ny volana kosa no fandetarana izany. Fanamevana ny fandanina sy fampianana fotoana very ary amin'ny maharen'ny votra ara-toekarena ny Tomasina no antony
Ranambarany masovony français Tito Thomasin. L'idée, effectivement, et le consul général de France a fait une mission toute récente à ce sujet. Il y a de plus en plus de demandes de visa pour la France. Et je dois dire que je m'en réjouis parce que cela traduit, une fois de plus, les liens très forts qui unissent Madagascar à ce qu'on appelle l'espace Schengen, c'est-à-dire cette réunion d'une vingtaine de pays européens. Et la France est le principal pays, ce n'est pas le seul, mais le principal pays qui offre la possibilité d'avoir des visas. Nous en délivrons près de 20 000 par an, ce qui est un nombre extrêmement important. Mais il est vrai que ce service est essentiellement consacré à Tananarive, ce qui complexifie les choses pour les habitants de région. Et donc nous avons désormais une machine qui permet de venir directement à Tamatave pour préparer les dossiers. Et donc nous aurons des agents qui viendront tous les mois pour récolter les passeports, tous les documents qui sont naturellement demandés. Et donc ça favorisera grandement le service public aux personnalités malgaches, avec le but d'accueillir de plus en plus de malgaches dans l'espace Schengen. Donc moi je vois ça aussi comme un renforcement et un effort de proximité entre nos deux pays. Nanatanteraka fitsidina Tito Thomasin ny masovoan'ny Frantsay ny zoma 20 jona lasa teo ka nisy ny fandraisan'ny gouverneur ny faritra Antsinanana ny préfet Thomasin ary ny bentanan'ny Thomas ny masovo sy ireo mpiara-miasa aminy. Tombony lehibe ho an'ny tanora eto anivon'ny faritra Menabe indrindra ny eto Morondava amin'ny fametrahana ny efitrano fizaham-pahasalamana natokana ho an'ireo tanora na coin santé jeune ivitoerana ahafahan'izy ireo misitraka fanentanana fitsaboana mahakasika amin'ny fahasalamana ara-pananahana afaka sitrahan'ny tanora eto anivon'ny ity ivitoerana ity ihany koa ny fampafantarana sy ny fanaovana fandrindram-piterahana. Ny FISA Madagasikara moa zany dia efa 7 taona ny asana manoloana ny fahasalamana ara-pananahana eto Madagasikara ary mandray an-tanana indrindra ny tanora ao anatin'izay fahasalamana ara-pananahana izay. Ny fanokafana na ny fanitarana ny asa taty Morondava dia tsy vaovao satria efa niasa teto ary efa nisehatra teto ny FISA tany amin'ny taona 1990. Ny tao anatin'ny fiara-miasa niaraka tamin'ny UNFPA moa dia namafisina ny fandraisana an-tanana ny tanora taty Morondava tamin'ny alalan'ny fametrahana aloha voalohany jeune père éducateur tamin'ny taona 2024. Teo ihany koa tamin'ny fanofanana ireo autorité amin'ny resaka éducation complète à la sexualité afahan'izy ireo misadere ary miappuyer amin'izay fanatratrarana ny tanjona hoe obeazina ara-pananahana ny tanora afahan'izy ireo maka décision malalaka mahakasika ny ara-pananahany. Tao anatin'izay dia hita fa ao anatin'ny stratégie fanatratrarana ny tanjona dia ilaina ny fahafananantsika ivitoerana manokana ho an'ny tanora afahan'ny tanora tonga malalaka mizara ny olanany afahana ihany koa manome tolotra mifanaraka amin'ny filan'izy ireo dia hita zany fa tena ilain'ny tanora ny fisiany ivitoerana ary manamafy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo tobim-pahasalamana efa misy eto atoerana. Notokana n'androany alatsinainy 17 jona araka izany ny efitrano fizaham-pahasalamana natokana ho an'ny tanora na coin santé jeune nisy ihany koa moa ny fizarana fitaovana ho an'ireo tanora mpanentana eny anivon'ny fiarahamonina. Araka ny efa ahafantarana fikambanana Levé de Morondava misehatra amin'ny fanampiana amin'ny mpiarabelona isan-taona mampisakafo ireo mpiadina ny fanadina mpanjakana CEPE izy ireo. Tamin'ity taona ity mpiadina miisa 129 no nozaraina sakafo masaka sy ranom-boankazo. Tanjo fikambanana moa ny anampy sy anamaivana ny fasahirana ny ray aman-dreny sy ireo mpiadina indrindra ho an'ireo lavitra toeram-podiana. Tahaka ny fanaonay isan-taona dia tonga zao ny fanalana ny fanadinana CEPE izay ifinjana amin'ny kilasy 6e dia nanjay ny anjara-borikinay tahaka ny fataonay isan-tao izahay atao amin'ny fikambagna Levé de Morondava ho fanampiana sy fanamaevanana an'ireo fasahirana ny ray aman-dreny sy ireo ankizy izay mipesaka lavitra. Izay moa zany no anisany antony sy nanosika anay amin'izao hetsika izay ataonay izao. Izahay moa zany dia tsara fantatsika ao fa misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministerin'ny fampianarana sy ny DRN ny Menabe ary ny SISCO amin'izao hetsika izay ataonay izao izay mamaly ny filany fanjakana amin'ny resaka fanabeazana sy fampianarana.
Ivitoeram-panadinana miisa 3 eto amin'ny fiara-padidim-pampianarana Morondava no nanaovana izao hetsika fizarana sakafo izao. CEG Centre, CEG Angisirasira ary CEG Antsimavokely. Sorana manokana na dia teo ny fanomanana sakafo dia sorana manokana ny Levie de Morondava nanomana sakafo BTB miaraka amin'ny jus fa tena afa-po tokoa ny mpianatra rehetra. Misaotra ny Levie de Morondava nanome sakafo sy jus anay dia voky tsara izahay, afa-po be izahay. Tsy hijanona amin'izao hetsika fizarana sakafo izao ihany no tohana ho an'ny fanabeazana ho ataon'ny fikambanana Levie de Morondava fa hitohy amin'ny fanamboarana efitrano fianarana sy fizarana W ary fitaovam-pianarana. Nitondra ny anjara biriky ny amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny tanàna Morondava amin'ny alalan'ny fametrahana tetikasa coordination des activités d'appui à la résilience de Morondava entin'ny hiatrehana sahady amin'ireo ampana mety hiseho amin'ny fotoana fahavaratra indrindra amin'ny fiakaran-drano sy ny loza voajanahary mety hitranga ny avy eo anivon'ny Louvain Coopération. Tetikasa ahatra 12 volana tafiditra ao anatin'ny tetikasa RECOS, résilience des écosystèmes côtières de l'océan Indien, ANCOI, commission de l'océan Indien, vatsiny agence française de développement na AFD vola. Louvain Coopération efa niasa efa ela teto amin'ny faritra Menabe. Ity zany no anisany no anjara biriky ny Louvain Coopération hitondra an'izay fiarovana ny morontsiraka indrindra eto amin'ny tanàna Morondava. Ny tanjony dia mazava ho azy fampahafantarana ny rehetra ny tetikasa sy fampandraisana andraikitra ny mpisehatra rehetra eto amin'ny tanàna Morondava satria izay hoe coordination ilay izy fandrindrana an'ireo mpisehatra rehetra mba hanatrarana ilay tanjony dia ny hoe hiarovana tsaratsara kokoa ny tanàna Morondava amin'ireo tondra-drano sy izay loza voajanahary hafa izay mety mitranga. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro teo ity tetikasa izay ho tanterahana eto amin'ny commune Ambondrovitro Morondava manomboka izao ity. Dia tsara fitotona ity tetikasa ity amintsika miteny izao satria entina izany hanatsarana ny tanàna Morondava mba tsy ho azon'ny loza voajanahary amin'ny fotoanan'ny fahavaratra misesy manaraka rehetrarehetra eo. Dia eto izay dia efa misaotra sahady ny mpiara-miombonantoka ny comité régional gestion intégrée de zone côtière sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana izay asa izay amin'ny tsaka sy andavany. Dia niompana tamin'ny resaka fahavitanteana ara-tsakafo ny fikaroana nataony Dr Rakotoardina Dieudonné izay mitana ny andraikitra préfet Ambatonazaka ankehitriny nandritry ny fanehoana ampahabemaso ny vokatra ny fikaroana izay nataony tamin'ny fianarana. Vahaolana maro sy hevi-baovao no narosiny nandritra izany ahafana manatsara ny fitantanandraraha eo amin'ity sehatra ity. Ny thème izay niraisiko tamin'ity indray mandeha ity dia resaka administration mijerena indrindrandrindra ny resaka fahavitatena ara-tsakafo. Ahoana ny fomba hanampiana zany ny fanjakana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo. Le jury décide de lui décerner le diplôme de doctorat de l'université d'Antananarivo avec mention très honorable avec félicitations du jury. Tsy misy fetra ny fianarana hoy izy koa entanireo tanora mba hilofatrany. Dia tsara ny mianatra arena ngezabe ho antsika zanaka ny mianatra dia na dia marina reo efa préfet de région any amin'ny faritra loatra Mangoro azao dia mbola mianatra ihany zany zavatra rehetrarehetra zany ilaina indrindrandrindra eo amin'ny anao aloha manokana fa eo ihany koa amin'ny fanompoana ny firenena izay misy anao. Tsy ivona fa efa nahavita ny fianarany teo anivony faculté de médecine tao Antananarivo i Dr Rakotoardina Dieudonné nandalo teo anivony ENAM ihany koa tamin'ny fitantanandraram-panjakana ary niofana teo anivony CEDS izao nahazo ny diplôme doctorat faharoa izao indray. Olo manakaja maro nanatrika ity fotoana ity. Nampijaly ny vahoaka teto amin'ny fokotany Anosindrafilo sy teto Antsamarova ny fampiasana ireto lalana ireto teo aloha noho ny faratsiny.
Nisy ny fitaraina natao tamin'ny filoham-pirenena nandritry ny fandalovan'ny teto Ambatondrazaka noho ny tsy fahafahan'ny mponina mitatitra ny vokatra sy ny fahasahiranana ho an'ireo mpianatra mamonjy lyseim-panjakana. Namaly izany etaita izany filoham-pirenena koa vita amin'ny rarivato mirefy 2 kilometatra sy 700. Eo amin'ny 2 kilometra 700 eo ny lalana pavé. Misy ihany koa ny route bitumée ary misy ny route bétonnée izay nataontsika tany amin'ny lot 2 dia ny partie ny Atsamarova izany. Samy nankasitraka izao asa nataon'ny filoham-pirenena izao avokoa ny mpitondra teto Ambatondrazaka ary nanentana ny vahoaka mba hikady sy ny fananana iombonana. Miteraka fampandrosoana satria ahafahan'olona mamoaka ny vokatra ny anankiray ary anankiray kosa mamaha-olana indrindra ara-tsosialy ho an'ilay vahoaka sy ny mpianatra. Anisan'ny programa ny filoham-pirenena moa ny fiahihana ny tanan-dehibe indrindra atao amin'ny faritra loatra mangoro dia fantatsika fa nasiana fifaninanana mihitsy ho an'ny fanatsarana sy fanadiovana ny tanan-dehibe ka ho anay aty amin'ny faritra loatra mangoro moa dia ny fahavitany izao lalana izao dia nisany anatin'izay fanatsarana sy fijerena manokana ny tanàna amin'ny lafiny fampandrosoana fanadiovana ary indrindra fanatsarana ny tanàna izao. Koa dia eto dia tsy anainy tsy isaotra ny fitondram-panjakana izay tarehin'ny Ramatoa Filoany Rajoelina amin'izao fijerena manokana anay aty amin'ny faritra loatra mangoro ny fijerena ny tanàna Ambatondrazaka izay renivohitry ny faritra. No tanterana androany ny fandraisana vonjomaika ny lalana rarivato teto Ambatondrazaka. Nanao fitaraina ireo tompony tanimbary ampoly hektara ao anatin'ny komina Bejofo distrikina Ambatondrazaka manoloana fibidon'olo tokana ny tany sy ny vokatra tao amin'izy ireo. Tao anatin'ny fikambanana iray nangataka ny tany-panjakana ireo fokon'olona ireo tany aloha. Nisy ireo mpikambana sasany nivarotra ny anjarany tamin'ny mpikambana maromaro. Nisy eo ny ady aty aoriana koa ny adivana ny vokatra. Fitondram-panjakana mahefa na ny mikasika ny zareo ministera fananantany na ny ao amin'ny fitsarana indrindra ny amin'ny fiarovam-pirenena ihany koa mba hisy ezaka ho fandaminana izao dingana eto amin'ny tanàna sy ny komina Bejofo izao ary ataonay antsoavo amin'ny mpitondra any amin'ny faratampony fa malahelo izay vahoaka raha ohatra ka ny herim-po izay efa fananana anay nataonay hatramin'izay no lasa anjavona fotsiny amin'izao ka dia anaovanay fitaraina izany mba hisy fikarakarana fijerena ty fotony momba ny fananana sy ny fisitrahana io tany ao amin'ny périmètre de colonisation numéro 5 io. Fangatan'ireo mponina mba hijerena akaiky izao toe-javatra izao ahafahana mamany olana. Ny dadako no nividy tany tamin'ny laony membre tao anatin'ny fanantenana io tamin'ny 2019. Ny dadako nisy namono ny 2020 nisy namono tao an-trano. Ankehitriny nefa rehefa mampiasa ny tany ny mamako dia asainy miala. Dia rehefa tsy mety miala izy hoe tany vidiko taminao mihitsy io dia lazainy fa efa maty ny olona namarotako ny tany. Hatreto nefa mbola tsy tena mazava tsara aza ny olona namono ny dadako hoe iza marina. Ankehitriny nefany inefatra izay voahidy selula tany Ambatondrazaka foana ny mamako noho ny antony fampiasana an'io tany io. Ka izay no antony mampalahelo indrindra fa ny tenako izay mitoro amin'izao fotoana izao. Izay tsy manana na voanakotry iray akory ao ho azy ary tsy nakana voanakotry iray dia toriana indray fa hoe nangalabary sy nanao menazy. Ka izany tompoko no antony anaovanay izao antsoavy izao miangavy anareo mpitondra fanjakana raha mba sitraka reo jereo fa tena mijaly izay majinika. Nazo ny anjara afomanga avy amin'ny fitondram-panjakana ny faritra loatra mangoro. Tonga io maraina io ny afomanga ho an'ny distrika 5 ato anatin'ny faritra loatra mangoro koa ny raisiny teo anivy ny governora ny faritra loatra mangoro. Ahafahana mampifety ny vahoaka mandritra ny arivany 15 jona izao. Efa eto an-toerana ihany koa ireo mpitandro ny filaminana iandraikitra ny fanapoahana izany raha ny fanazavana. Zaraina isaky ny distrika samy manana ny anjarany avy ny distrika 5 ato amin'ny faritra loatra mangoro Ampanofaravolo Ambatondrazaka Mena Moramanga ary Sobenala. Ny anana Sobenala moa sy Moramanga efa napetraka tamin'ny alina tao Moramanga distrika fa ny Andilamena sy ny Ampanofaravolo kosa dia ho raisina zareo eto Ambatondrazaka rehefa avy eo. Ireo entanareo
dia tsy ny sokafonay fanjaranay zany ndraisina an-tanana ny fitondrana sy ny fitaterana fa ny fandraisana anazy kosa dia ho anjareo any amin'ny préfecture sy ny district isan'isany avy. Rano moa dia mirary antsika vahoakany faritra loatra mangoro rehetrarehetra avita soa nyty fankalazana ny fety ary samby tratry 26 juin avy tsika rehetrarehetra ary manamafy ihany koa ny fanetanana antsika amin'ny fananganan-tsaina ho mariky izay fankalazana ny fahina amby roapolo izay. Efa miankoka tanteraka ao anatin'ny hetsika fankalazana ny tsingeritaona fa 520 najo Madagasikara amin'ny fahaleovantena ny eto Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Nisy ny firaisamponoana ny hitondrana ambavaka ny firenena tariny FFKM teto Ambatondrazaka ko antanterahany zany teo amin'ny Église épiscopale malagasy teto Ambatondrazaka. Avatra ao amin'ny firaisankina sy ny fankatiavana no nisongadina nandritra ny toriteny sy ny fandraisam-pitenenana izay natao nandritra izany. Nisy ihany koa ny rindran-kira fiderana nandraisan'ireo amin'ny toko-pihira teo anivon'ny fiangonana Anjara ny Takariva. Toy tamin'ny hazakazaka manodidina ny tanàna izany androany maraina, nahitana ireo sampan-draharaha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana izay notariny préfet Ambatondrazaka. Niompana tamin'ny fanadiovana ny etsy amin'ny fiatrena ny fetim-pirenena raha ho an'ny renivohitry ny distrika n'Andilamena amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao. Ny fanometanana ny hery fiarovana sy ny filaminana nahitana ireo zandary, ny polisy ary ny miaramila ao Andilamena niaraka tamin'ny vadin'izy ireo sy ny mponina ao an-toerana. Fanadiovana ny tsena, ny lalana ny birao-mpanjakana elakelan-trano mba hamendrika ity fetim-pirenena ity. Atsiaro izahay fa tokony iaina ao anatin'ny filaminana, iaina ao anatin'ny fahadiovana, indrindra moa ato ny hery fiarovana sy filaminana zay anisan'ny tompom-pety ihany koa dia ny fanetanana natao an'ny mpiarabelona zany amin'izao akatoko ny fankalazana ny fety zao dia mba hoe hiara iaina ao anatin'izay fahadiovana zay tsika ary ho tazomina ny fahadiovana fa tsy hoe amin'izao fandalovana fety zao ihany fa itoy zany ny hetsika ka indray mandeha isam-bolana farafahakeliny zany dia tsy maintsy manatotosa fanadiovana fobe ho an'ny renivohitry ny distrika n'Andilamena. Tontosa teto Toliara renivohitra androany niatrikasa lehibe no karakarainy ACDM sy ny PAM. Ny natao eto androany eto amin'ny le Palais TV Toliara zany dia atele izo atrikasa mikasika ny tetikasa résilience izay vatsiany PAM vola tao anatin'ny région Tsimandrefana miasa amina distrika vitsivitsy izay distrika ny Morombe, Toliara 2, distrika ny Bedioko Sud ary ihany koa zany Benenitra moa anatin'ny fanomboany asa ihany koa. Atrikasa capitalisation izany hoe efa nanomboka tamin'ny taona lasa volana septambra tao ny asa niarahana tamin'ny PAM dia mbola tsy vita le izy fa ety anelanelan'ny fanatanterahana ny tetikasa zany dia jerena hoe inona daholo ny asa natao rehetra, inona ny vokatra efa azo, inona ny mety, inona ny tsy mety ao anatin'izay, inona izay marina moa zany fa miasa eo anivon'ny organisation paysanne, eo anivon'ny tatsaha zany amin'ny alalana fikambanana ny PAM amin'ny tetikasa dia miasa ihany koa eny anivon'ny sekoly ary miasa ihany koa eny anivon'ny communauté zany amin'ny alalana ataontsika hoe le voamamy. Ny mahatonga ny tetikasa résilience dia zao hitantsika fa ny PAM zany manatsara fomba fiasa. Isika taloha zatra an'ilay hoe distribution, misy ny urgence dia izarana vola isa-tokantrano amin'izay antony hoe urgence zay, na izarana ihany koa vary na zavatra hafa izay amin'ny fomba fiasan'ny PAM. Ny PAM zany dia manana izay fijery lavitra zay hoe raha izara foana tsy ho tratra mihitsy zany izay zavatra zay fa tsy maintsy miditra hoe ahoana ny hampatanjaka ny isa-tokantrano. Ka zay ny antony hoe ny OP zany isan'ny lalana ny organisation paysanne izay misy tokantrano be dia be mpikambana anatin'ireny fikambanana sy voavonana fikambanana ireny. Betsaka amin'ireo tantsaha-mpamboly no efa misitraka ny tombotsoa vokatr'ireo tantsoroka sy fanohanana avy amin'ny ACDM sy ny PAM.
Ny fahatongavany ACDM sy PAM miaraka aminay zany nitondra fahasoavana ho anay satria le ACDM zany ny zavatra tsy nifihitanay tamin'ny toerana misy anay zany nitantarahin'ny ACDM anay. Teo i ACDM zany asa fambolena sy voatsilalana kanaly. Tena nahazo fagnanara soa zahay boka amin'ny ACDM. Fa mialy eo da tena mahazo tombo soa zale zahay fa satria zahay nahazo fagnanara boka aminazy da tena sy misy manahirana anay sasy fa satria zay fa nahazo fagnanara be filoha ho boka aminazy. Voninahitra ny amin'ny fanomezan-tanana ho fanomezana izao ezaka iarana amin'ny ACDM sy ny PAM izao ireo tompona ndraiky mpanjakana. Eto dia sorana manokana ny PAM izay tsy mirafitanana manampy. Eto zahay mahasolo tena mpanjakana anay manatrika ny atrikasa ty dia mankasitraka indrindrandrindra ny tetikasa ary ihany koa io tsy afaka mandeha tokana fa tsy maintsy misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana foibe. Nivoaka ny Alahady 20 Jiona 2024 nivoaka mpanadinana CPE 6e eto amin'ny Sisikony Toliara voalohany. Efatra amby 70 faingo 4 isan-jato ny tampahafana tamin'ity taom-pianarana 424 524 ity raha toa ka 570 faingo 270 isan-jato izany ny taom-pianarana 324 424. Vokadratsy ny fandalovana rivo-doza teto Toliara ambonivohitra mety ho antony izao fihenany tampahafana izao araka ny fanazavana. Izany fihenany résultat zany dia everinay ho impact n'ireny cyclone izay nifandimby teto amin'ny teto Toliara anisan'izany Jude, Dikeledi ary Houndé ka mety nahatonga an'izao fihenany izao résultat hitantsika zao zany. Tsara ihany koa ny manamarika fa nahazo moyenne de 19,50 ny lauréat tamin'ity taona ity ary ny tena mahafinaritra aminy dia tsy toy isan-taona hoe olona ray ihany no mahazo lauréat fa dia lauréat ex aequo mihitsy ny lauréat antsika nahazo an'io 19,50 io ary ny mahagaga fanandroana ary tena mahafinaritra amin'izany dia avy amin'ny lycée privé afaka avokoa ireo zaza roa amin'ny raha vavy nahazo an'io moyenne de 19,50 io raha avy any Ampelabaria kosa nahazo laharana fahatelo amin'ny lauréat Sisikô Toliara voalohany amin'ity fanadinana tamin'ny 2025 ty. Ny maraina ny alatsinainy 20 Jiona 2024 no napetaka ho jereny rehetra ity voka-panadinana. Misy firy mpianatsinao afaka? Candidat dia fito ambin'ny telopolo afaka. Mpianatra aiza moa nareo? Centre d'éducation à Samar. Baka Samar ao Betania. Tratra ihany ilay daty nampanantenaina hivoahany voka-panadinana eto amin'ny Sisikô ny Toliara voalohany. Eto dia amin'ny anarany Sisikô manerana ny nosy dia misaotra ny fitondrakana amin'ny alalan'ny ministère ny fanabeazam-pirenena izay nanome fitohisana feno ny Sisikô tsirairay avy ka nahafahanay natotosa ny travaux avant session relative amin'ny resaka impression et mise en enveloppe des sujets. Fatokisana bevata no nomenareo anay chef Sisikô Madagascar ka izay anton'izay no tena isorana bevatanareo amin'ny resaka décentralisation hita taratra sahady fa natomboka aty amin'ny éducation nationale ny décentralisation ny asa rehetra fa indrindra ny asa ataoko hoe somary mazamazana ihany ny fanantonana iny fa dia vita somatrara moa izy iny dia mankasitraka mankatelina antsika ary mirary soa antsika chef Sisikô namana manerana nosy ihany koa. Nankalaza mialoha ny fety ny fomasin-desony eto amin'ny sekoly tsy miankina Sacré Cœur Tsianaloka ny zoma 20 Jiona 2024 teo raha toka ny 17 Jiona 2024 no fankalazana izany erandany. Ny zoma 20 Jiona 2024 teo no nankalazana ihany koa ny fety ny sekoly. Misy araka izany ny sorona masina nanehoana ireo fankalazana ireo no sady fitsofandrano ihany koa ireo mpianatra hanala fanadina mpanjakana BEPC sy baccalauréat. Mba ihany koa anatin'ny fanomezakazany fomasa Jesosy
dia zay fanomezakaza fomasa Jesosy zay a zay ny ataoko hoe hetsika etambaran'ny sekoly sy ny fianakavian'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny ary ny sekoly mpanabe rehetrarehetra mankalaza ny fety ny Sacré Cœur androany. Raha ny tena fety voasoratra amin'ny calendrier dia amin'ny heriny androany amin'ny fahafito amby roapolo ny volana zona 2024 dia zay no ankalazana ny fomasa Jesosy eran-tany fa noho ny fotoana voafetra sy le hoe ny mpianatra hiparitaka abiaby dia naroso androany faharoapolo ny volana zona dia maha Sacré Cœur mpiaro sekoly dia zay ny antony hoe isa-taona manazahetsika zao ihany sekoly ho fanamariana ny fetin'ny mpiaro azy. Natao ny fanomezana sidrany ny classe de septième moa efa nahazo ny azy tamin'ny lasapely talohan'ny CPE fa ireto zany reto indray troisième sy terminale menandroany koa le sodrany ho an'ny troisième sy ny ireo zokiny amin'ny terminale lasa mena sodrany any koa satria hoe ireo moa zany atao hoe promotion élite zay voasoratra sy voasoratra hatramin'ny voalohan'ny taona. Eo amin'ny telopolo amby zato eo ny terminale, ny troisième 20 Itrodrano an'ireo mpianatra hanala fanadinana ihany koa ny solotenan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny appel. Zay appel de solotenan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ato amin'ny collège Sacré-Cœur ny anjaran'izay tsinay dia nitrodrano an'ireo zanakareo mba ho tafa 100% ireo zazareo ary nitrodrano androzy hitazona tsara ny sitilo ary hanome laza sy voninahitra any collège izay nivoana ato amin'ny collège Sacré-Cœur. Tsy azo atao hodiantsika ny ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana ny fitandrona ny fandriam-pahalemana eto Toliara-Ambonivohitra ho ireto mpanangom-bokatra mivondrona ao amin'ny Accra raha mpitahaina amin'ny ro renivohim-paritany eto Madagasikara izay ahitana tsy fandriam-pahalemana eto Toliara-Andrenivohitra dia mba azo enana noho ny ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana dia misy aza ny asa ratsy ataon'ny sasany. Makasitraka izao ezaka izao ireto mpanangom-bokatra ka nanolotra solika 70 litatra ho an'ireo fiara iasan'ny polisy pirenena eto Toliara-Ambonivohitra. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fiverenan'ny fetim-pirenena 20 Jiona. Tamindrindray mitoraka aty zany zahay tena mahatsapa zany zahay ny filaminana eto Toliara ary tena mahatsapa tokoa zany zahay fa tena hoe mahandry tokoa ny Toliara amin'izao fotoana izao miresaka filaminana dia tsapanay zany ireo asany mpitandro filaminana reo ary asa mavesasa indrindra reo asan'izareo reo ary mila ezaka mila fanampiana tolo-tanana dia nefa raha jerenay zareo reo nefa miasa irery mikaroka irery dia tapa-kevitra zany zahay atao anatin'ny Accra le mpanangom-bokatra ny association ny collecteur hoe aleo tsika anao fanampiana carburant iasan'ny zareo andaminana bebe kokoa ampitongoana findriam-pahalemana amin'ity atsaramanitra ity mba ho tolotra ho avy amin'ity amin'ny collecteur zany nanomezana ino zavatra reo. Raha misy zany fampitahana mahakasika ny filaminana tamin'ny mpanangom-bokatra tamin'ny fotoana tao aloha sy teo amin'ny nametrahany fanjakana an'izareo amin'izao fotoana izao dia tena tsapanay tokoa zany fa tena nenihena mihitsy zany ny asan-jiolahy ary tena amizao mino zato isan-jato fa tena hoe azo atao hoe tena fa tena mihena be mihitsy zany hoe à 90% 95% zany tena misy ny sécurité eto Toliara amin'izao fotoana izao no miezaka nataon'izareo dia tena misy nahafaly ny fonay sy nandresy lahatra anay zany fa tena tsy tahaka an'ilay taloha zany ny zavatra misy aminay ny vaky trano sanandro heninay miandalana ny vaky magasin fa amin'izao zany zahay dia fahitanay tsara hoe fampetrapetraka daholo ny zavatra rehetra noho ny paikady izay fa misy amin'izareo zany misy amin'izareo polisy pirenena izay mahafinaritra be tokoa ny asan'izareo na resy lahatra anay zany. Isaorana ny fihetsika toy izao hoy ny avy ao amin'ny fitadiavam-palitry ny filaminam-bahoaka Atsimo andrefana mba misy hany mahatsapa ny fisian'ny filaminana eto an-tampon-tanàna ny Toliara hoy ny taleparitry ny filaminam-bahoaka Atsimo andrefana. Izao fihetsika ataon'ny fikambanana ireo mpanangom-bokatra eto amin'ny faritra Atsimo andrefana izao dia fihetsika matedera. Ny antony mahatsapa zareo fa manana andraikitra ngeza be amin'ny fametrahana ny filaminana ny polisy nasionaly. Izay fahatsapana izay dia zava-dehibe ho anay satria araky ny fomba fiteny hoe tsy miasa jamba rafozana zay fa misy hany zany amin'ny tompon'olona mahatsapa zay filaminana eto amin'ny tanànantsika zay ka noho ny fahatsapan'izao zay asan'ny polisy sady mafy no miasa araka ny tokoa izay
polisieny zay koa moa mbola misy koa ny fisiany filaminana na dia tsy tonga lafatra aza dia tonga zareo zany manampy manome solika ho anay eto amin'ny polisy pirenena eto amin'ny faritra tsy mandrefana dia daraina sy sorana zareo zay fihetsika feno fitiavana sy fitiava-tandazana zay eto a Tuliara ataontsika hoe faritra tsy mandrefana dia sako angamba ny miteny ampanetretena fa azo lazainy fa anisan'ny faritra milamina hatramin'izao matoa zany milamina dia misy ny ezaka ataon'ny polisy nasionaly ary tsy ny polisy nasionaly rery fa ao koa ny fandraisana anjara ny tsirairay ny antokon'olo isan-karazany dia tsy voatanisy eto fa mbola azo lazaina fa faritra milamina eto amintsika. Notolorana solika 7 litatra ihany koa ny section de recherche any gendarmerie am-pirenena eto sans fil ny zoma 20 jiona 2024 teo. Mitoy ihany ny hetsika fanomanana ny fetiny 20 jiona 2024 eto amin'ny fokontany Mahavatsy faharoa. Niroso amin'ny fanadiovana ilay tany malalaka filalaovana baolina ireo komity ny fokontany Mahavatsy faharoa izay notarihiny se fokontany ny maraina ny sabotsy 20 jiona 2024 hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fifaninanana tanàna madio raha ny nambarany se fokontany. Ny azo ambara dia amin'ny akatsoko ny fahaleovantena fetiny pirenena izao amin'ny 26 jiona ho avy izao 5 taona na azahoatsika fahaleovantena dia tsy maintsy atao malio ny fokontany, atao malio ny toerana misy antena tsirairay aby. Misaotra ireo komity kokoa zao fa ireo komity ro miaradia nanadio an'ity fokontany Mahavatsy de Est ty. Ary amin'izao fifaninanana fokontany malio zao dia anisan'ny manjay anjara ny fokontany Mahavatsy de Est manadio manao fafafaobe nandoko bureau fokontany na nisy sainam-pirenena nanjavaka ny bureau fokontany. Amin'izao dia ny mahatanoranao no itiavako anao. Izay ny mahatonga anay manadio ity terrain malalaky ity mba hananova ireo tanora fanatanjahantena amin'ny finale 26 jiona ho avy izao. Misy finale eto amin'ny 26 demi-finale alahady izay ikatrohany Vingsty sy Marariloha. Handresana fepetra izay tratra manary fako eto amin'ny toerana ity hoy ny se fokontany. Manentana ny fokon'olona tsirairay ny tenako mba samby hanadio amin'izao akatsoko ny 26 fahaleovantena zao amin'ny 15 taona na azahoatsika fahaleovantena. Manentana an'ireo vahoaka koa mba tsy hanarinary fako amin'ity toerana izay nidiovina ity fa alà ny fako ihadia lavaka ao anatin'ny tokotany tena dia alevy. Izahay dia hanambotsy izay olo tsatsinay manary fako amin'izao toerana diovinay zao satria ny fahadiovana no anjakany fahasalamana. Laha fokotaninao maloto, maro ny arety mianjady anaty fokotaninao. Fa lafa ny fokotaninao malio dia lavitsy ny arety fahasalamana ny vahoaka ao anatin'ny fokotany misy anao. Ankasitrana izao ezaka sy fanasoavana ny fokotany misy anay ho itirany mpianakaviana. Saura ai me president ai Mahavatsy fa mihetseketseka. Atao ty jiro avao ty tanàna eto. Atao ty fagnadiovana madio ty tanàna eto. Mbeno koa raha ilagna koa nisy rano tandakilasy ao. Mbo iavao koa ty nagnamaiky rano. Mbe ino raha ilagna eo. Tsy avela ai president ai io tsy miala anay. Io avao ty anay. Na ino da io avao ty anay. Amahakarakara lahy le te ai. Any amin'ny kominany Behompy no anatanterahana ny fankalazana ny fetim-pirenena ho an'ny distrikany Toliara faharoa raha nitapaka nandritra ny fivoriana niarahana tamin'ireo ben'ny tanàna avy amin'ireo komina 20 mandrafitra ny distrikany Toliara faharoa. Ao anatin'ny fanomanana ny fetim-pirenena tokoa ny distrikany Toliara faharoa miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra. Nisy moa ny fivoriana izay niarahana tamin'ny OMC ary nisy ihany koa ny fivoriana izay niarahana ihany koa tamin'ireo ben'ny tanàna
enina amby roapolo tato anatin'ny distrika ny Toliara faharoa. Araka ny tapaka tao anatin'izany fivoriana zany dia ho tanterahana ao anatin'ny commune Behompy ny fankalazana amin'ity taona 2024 ity. Izany no natao araka ny tapaka ary ny fanomanana dia efa nisy ny fivoriana matetika izay niarahana tamin'ireo mpitandro ny filaminana fanapana izay niarahana zany rehefa tapaka io toerana izay anaovana an'io fankalazana io dia efa nentanina ny ben'ny tanàna sy ny tompona andraikitra mpanjakana rehetra ato anatin'ny distrika ny Toliara faharoa fa any no ankalazana. Mitovy amin'izay ihany koa ireo fikambanana maro samihafa, ny talentsekoly, ny eo anivon'ny Dinabe izay anisan'ny fikambanana misy ato anatin'ny distrika ny Toliara faharoa mba aneo izany fifaliana zany ilatra ao amin'izany andro fankalazana ny fetim-pirenena izay ho tanterahana amin'ny 20 Jona ho avy izao. Ankoatry ny fisian'ny afomanga ny aliny 20 Jona sy ny matso amin'ny andro 20 Jona dia andrasan'ny maro ihany koa ny lalao azakazaka amin'ny sarety. Fanomanana ny fankalazana ny fetim-pirenena zao dia maro moa ny hetsika izay entina mankalaza izany. Anisan'ny misongadina satria tanàna ambanivolo ny commune Behompy dia misy ny course sarety. Milohan'izay nefa alohan'io fetim-pirenena io dia tony mahazatra izay tanterahany fitondram-panjakana dia mahazo anjara amin'ny feu d'artifice ihany koa ny distrika ny Toliara 2 izay ho tanterahana amin'ny androny 20 ka amin'ny enora sasany izay atao ao Behompy. Tsy mitovy ny hoentomanana fikarakarana ny fetim-pirenena ho an'ireo komuna ambanivohitra sy ireo komuna an-drenivohitra. Sahirana kokoa ireo komuna ambanivohitra noho izy ireo tsy manana mpanohana fa miandry fotsiny ny fanampiana avy amin'ny fanjakana izay mandrafitra ny ampaham-betsaka amin'ny fidiram-bola an'ireo komuna raha ny fanazavanana. Tsy mahavita akory ny karaha-mampiasa nefa amin'ny ankabeny ny fanampiana raisin'ireo komuna avy amin'ny fanjakana ireo. Efa miatrika amin'ny fampiodinana ny komuna mihitsy amin'izao ny tsy fampiany ny teti-bola ampiasaina. Mangataka ny jerena manokana ireo komuna amin'ny vanim-potoana ny fetaka izao araka izany ireo ben'ny tanàna ary ihany koa hijerena ny fanjakana ny mahakasika ny fanampiana omena ireo komuna ahafahana mampiodina azy ireo. Dia eto ny tenako dia manambara sy milaza any amin'ny mpitondra fanjakana fa mila mpianatosoka ny ben'ny tanàna ato anatin'ny commune rurale satria izahay dia tsy dia mana subvention manokana hoentina kalazana amin'ny fety izay dia mangataka an'izay indrindra amin'ny mpitondra fanjakana izahay mba ho hisy fanampiana manokana avy any amin'ny fanjakana mba ahafahany vahoaka amin'ny fety satria ny 20 Jona dia fety natokana ho an'ny olom-pirenena rehetra ka satrinay dia satrinay te hampifaly azy regny nefa noho ny ampelantanana izay tsy ampy dia izay tokony ho tratra izay mba kely hita hoentina mba hampifaly an'ireny vahoaka reny ka izany indrindra no anaty-trateranay eto hoe mangataka amin'ireo mpitondra fanjakana amin'izay fanampiana ny vahoaka izay. Na ireo arendrina mpifaliana ny ankizy aza tsy vita ny komuna ambanivohitra intsony ny mividy izany raha ny fanazavana. Manoloana izany nanolotra arendrina ho an'ireo komuna misy 120 ao anatin'ny distrika ny Vohipe ny solombavim-bahoaka sosialy voafidy tao amin'ity distrika ity. Nomena ny arendrina satria iaraha mahalala fa raha aty amin'ny distrika ny Vohipe no indrindra ny commune rurale izay misy ataoko eo amin'ny 20 eo dia somary manana fahasahiranana kely eo amin'ny fampitaovana ny ataoko hoe arendrina ataoko hoe farana izay kely indrindra tokony hananany ankizy izany rehefa avy ny V6 ohatr'izao da mahasapa zahay fa somary serakirana regny commune rurale zany amin'izay fividianana ny arendrina izay noho ny fahakelezany ny vola izay natokana ho an'izy ireo zany. Misy ny subvention fa voatokana ho an'ny karama sy ny fampitaovana madinidinika dalany. Mety manokana avao ireo ataoko hoe vola hanaovana arendrina fa tsy firy. Da izay zany gn'antony nagnomezana an'ireto arendrina misa ray alina reto zany. Hetsika maro moa no entana mariana ny 20 Jona ato amin'ny distrika ny Vohipe. Maro ireo karazana hetsika karakaraina ato amin'ny distrika ny Vohipe amin'ny herinandro fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara ity. Rindra-kira rapila zantsara lehibe no nanokafana ny fanamariana.
hetsika ara-panatanjahantena maro samihafa amporisihana ny fandraisana anjarany rehetra hiavaka ny fifaninanana amin'ny fisiany fifaninanana ny Vohilakana izay mampiavaka ny distrikany Vohipeno. Mbola mitohy ihany koa ny hetsika rapitso izay anatanterantsika an'ireo karazana lalao ara-panatanjahantena isan-karazany dia ao anatin'izany ny mini marathon sy ny course bisikileta ary ny attrape-canard sy ireo lalao madinidinika toy ny hoe course gony sy ny hazo malama moa zany izay fanao isan-taona izy io eto amin'ny distrikany Vohipeno. Isy ihany koa ny match lehibe sy afomanga ny 5 sy ny 9 jona ho avy izao. Miteraka fandaniana ho an'ny fianakaviana ny fanaovana didipotra ho an'ny zazalahikely amin'izao vanim-potoana ny ririnina. Vahaolana momba izany indrindra no antony anatanterahana hetsika maimaimpona tahaka ity nosokafana teto amin'ny hôpitaly be ny Miarinarivo ity. Efa manomboka ny antsika ny amin'ny distrika fa ny antsika teto Miarinarivo fotsiny nanomboka androany fa ny distrika telo ato anatin'ny faritra Itasy Soavinandriana, Miarinarivo ary Arivomamo dia efa nanomboka izany didipotra maimaimpona izany. Misy ihany koa fidinana eny anivon'ny commune ho an'izay tsy mahatratra azon'ny ity fanaovana didipotra maimaimpona ity. Ny fanombohana ozy izy atao ny androany fa mandritra ny latsinainy talata ny alaharbia ary ny zoma zao dia isy foana izay didipotra maimaimpona izay eto amin'ny siasirera Miarinarivo. Dia izay no antony izany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatrany miezaka manantona ifotony dia anisan'izany ty fijerena rehefa tamin'ny herinandro tsika efa nijerina ny zokiolona izay hitantsika hoe nisy zokiolona 570 be izao ny sitraka fitsaboana maimaimpona. Androany indray zany dia zaza 70 no ataontsika didipotra maimaimpona. Mahavaolana ny fianakaviana ny hetsika toy izao ka nahatonga azy ireo tsy salasala. Misaotra betsaka ny karakaran'ilay izy fa mahafinaritra. Maromaro takizao manala fasahirana ao anay vahoaka ilay izy. Natomboka androany alatsinainy 13 jona ny didipotra faobe ho an'ny teto amin'ny faritra Itasy ka zazalahikely maherin'ny 80 no vita nandritra izany itoy mandritra ity herinandro ity moa ny hetsika. Isan'ny lohalarana aty amin'ny faritra Itasy ny commune ambanivohitra Analavory raha eo amin'ny tontolo fambolena noho ny fananana ny tany malalaka sy volkanika izay mahavokatra raha ny fanazavana. Mila tohana anefa ireo tantsaha mba ahafahany manaraka teknika vaovao sy miatrika ny fiovaovany ny toetrandro. Efa fantatsika loatra fa ny commune Analavory zany efa hatrany mamokatra manana tantsaha mavitrika ary ny ankamaroam-ponina hatrany amin'ny 20 isan-jato maherim-ponina dia tantsaha. Isaorana akasitrahana azy ireo sahady ny amin'ny fanohanana ny commune sy ny faritra Itasy amin'izay famokarana fahavitantena ara-tsakafo zay betsaka no tohana omen'ny fanjakana dia manatena hatrany amin'ny fiarah-miasa. Isan'ireo isitraka ny tetikasa vary safiotra avy amin'ny fitondram-panjakana ary ny faritra Itasy tsy ho diso anjara amin'izany koa ireo tantsaha aty Analavory. Ny faritra Itasy dia isan'ny misitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny sekretera-panjakana misahana ny fahavitantena ara-tsakafo. Anatin'izany ny faritra Itasy dia isan'ireo faritra isitraka ny programa NASA vary safiotra. Dia arak'izany dia ho avy izahay hitondra ny anjaran'ny faritra Itasy amin'ny masomboly sy ny zezika ary ireo fitaovam-pamokarana ao anatin'izany. Fa tsy tsahatra hatreo nefa izay fiarah-miasa izay fa ao anatin'ny fandiniany mety ho toy ihany koa izay amin'ny fandaharana asa hafa ihany koa. Nandritry ny tsena be farimbona natao taty amin'ny commune ambanivohitra Analavory ny 17 hatramin'ny 20 jona teo no nampafantarana izany. Fotoana nampionana ireo mpanjifa sy mpamokatra taty an-toerana. Na tsy manana vokatra sy velaran-tany midadasika toy ny any amin'ny commune hafa aza ny eto amin'ny commune ambonivohitra Miarinarivo dia nanatotosa ny tsena be Aingavao ho fanentanana ireo asa fiariana hafa. Anehoana firaisan-kina ihany koa amin'ny maharenivohitry ny faritra azy. Indrindra ihany koa
anehoantsika ny fahavinoana sy ny fahavitrihana satria zany hoe fitiava tamin'ny razan'izany satria fety-pirenena ihany koa amin'io herinandro ko dia mitoy fety zany izay no anehoana ny ezaka ho anay olom-boafidy sanambaratonga ny avy any amin'ireny vohatra sy tanany ireny dia mba hanentanana antsika aloha voalohany anehoana ny fihavanana sy ny fitiavana ary indrindrindrindra anehoantsika ihany koa ampiratiana izay mba mety vokatra maro samihafa. Matetika no andalovana fotsiny ny tanànan'ny Marinarivo noho izy tsy tena vakivakiany ny lalam-pirenena voalohany. Miankina amin'ny ezaka sy ny fandraisana anjara ny tsirairay anefa no mampandroso ny tanàna hoy ny député ny Marinarivo. Tanànan'ny Marinarivo izay atsika menakavy samy tompony daholo ary mahafinaritra foana rehefa misy zavatra atao entina hitondrana fampandrosoana entina anetsiketsehana ny tanàna. Ity no maty dia tsika menakavy miara-maty eto, ity ny velona dia tsika menakavy any koa miara velona ka ny hirariana mba androso ny tanàna atsika. Nototsaina ny alarobia 20 hatramin'ny alahady 20 jona teo ny tsenabe Aingavao andiany fahatelo teto amin'ny commune Andrenivohitra Marinarivo sady efa tafiditra raha teo amin'ny fankalazana ny fety-pirenena. Ankoatra ny fitandronan'ny filaminana ny fifamoivoizana amin'ny ankapobeny amin'ny lalam-pirenena voalohany mampitohy an'Antananarivo sy Tsoronomandidy dia imason'ireo zandary avy eo amin'ny brigade de police de la route Rivonimamo ny fanaraha-maso ny vezivezeny ny zava-mahadomelona. Nahatratra rongony milanja 520 kilao nentina taxi borosy saika hiazo ny faritra Bongalava izy ireo ka taoriny ny fanadihadiana sy ny dingana samihafa dia nodorana tao Rivonimamo ireo rongony ireo. Rongony milanja 520 kilao no nidorana teto Androany izay Ratsahivona moa dia tratran'ny zandary avy eo amin'ny brigade de sécurité routière Rivonimamo rongony ireo nandritra ny fisavana taxi borosy tamin'ny lalam-pirenena voalohany izay mampitohy Antananarivo sy Bongalava. Eto dia tiana mampatsiahy fa voararan'ny lalàna tanteraka ny fikirakirana ny resaka rongony tafiditra ao anatin'izay ny mamboly, ny taona, ny doroka ary indrindrindra ny mpivarotra an'ireny rongony ireny. Izay eto amin'ny gendarmerie eto amin'ny faritra Tasy dia manao ezaka manokana amin'izany ady amin'ny zava-mahadomelina izany, indrindrindra moa fa ny gendarmerie eto anivon'ny compagnie territoriale Rivonimamo. Nodorana Pahabemaso tao Rivonimamo ireo rongony milanja 520 kilao sarona ireo ny alakamisy 7 jona teo. Nanintana ny mponina aty amin'ny faritra Itasy ny mpitandro filaminana mba ampita vaovao raha mahatsikaritra tranga toy izany. Efa miomana amin'ny fankalazana ny 20 jona ny iverena amin'ny fahaleovantena ny eto amin'ny distrika ny Moramanga. Ankoatra ny fanompoam-pivavahana sy hazakazaka dia nisy ny fanadiovana na iarahana tamin'ireo sampan-drano maro teo amin'ny Tsangambato ny 770. Misy ny etsika fanadiovana fahobeny ny tanàna maro izay tanterahana Androany nandraisan'ireo sampan-drano miankina sy tsy miankina fanjakana anjara sy ireo ampilafikery maro toy ny fikambanana maro samihafa atao anatin'ny distrikan'ny izay natao anatin'ny etsika fankalazana ny fety-pirenena ka dia makasitraka ny mpandray anjara rehetrarehetra sy dia tsapa fa bebe ny namariny antso na atao koa tao anatin'ny fotoana somary fampitanana fanadiovana ny tanàna Moramanga mba ho tanàna madio ary mety tanàna Moramanga. Raha ho an'ny commune Ambonivohitra Moramanga dia efa mipetraka avokoa ireo haingo maro samihafa hoentina amezan-danja ny fetin'ny fahaleovantena. Efa vonona tanteraka tsika eto an-tanànan'ny Moramanga amin'izay fiomanana amin'ny fety izay satria ankoatrantsika eto dia eo ihany koa ireo vahoaka manerana ny distrika mety tonga mankalaza izay fety izay eto an-tanàna ka ny commune dia efa manomana amin'izay anjara tandrika mba ahafahantsika miantoka anatin'ny fety mahafinaritra.
Tahaka ny fanao nisa-taona dia nana tanteraka fanadiovana faobe ny mpikambana eo anivon'ireo fikambanana maro samihafa amin'izao akatoko ny asaramanitra izao. Ho an'ny fikambanana tsy miankina iray na hetsika avokoa ireo mpikambana rehetra tao anatin'ity hetsika ity. Nahatratratra any amin'ny 700 ireo nandray anjara. Niainga teo amin'ny hazo doroboka ny hazo lalana mamakivaky ny tsena be Moramanga ny hetsika. Ani moa dia safidy ty andro androany ty izay andro anaovana asa tana maro. Anisan'ny toromarika avy any amin'ny député Virginie Zafimandroso izay filombonahitra ny association fanampy izao hetsika zao ahetsika efa mahazatra anay zao izay fanaonay isaky ny fotoana mandritra ny indrindra misy ny événement eto amin'ny firenena. Zavatra ohatr' zao zany dia anisan'ny fiombona ampisehoanay firaisan-kina, ampisehoanay firaisan-tsaina, firaisan-po ahafahanay mandray andraikitra eto anivon'ny faritra izay misy anay indrindra eto amin'ny commune urbaine Moramanga. Na dia tsapantsika rehefa mangatsiatsika ny andro dia tonga mavitrika ny namana rehetra, tonga mavitrika ny tao anatin'ny fikambanana ka dia isorana izy ireo satria maro dia maro tokoa ireo ekipan'ny association fanampy tonga teto. Isaorana ny député Virginie Zafimandroso tamin'ny fahaiza mitarika andeto ekipa rehetra satria dia marisika ny mpikambana ary dia hatreto dia tsapa izay fahazotoana farisihana anivon'ireto fikambanana rehetra zao dia anio fotsiny zany zao dia maro efa tsy araky ny eritreritana fa dia nitombo be ny ekipa sy ny olona izay vonona ny fanampy tao anatin'izay asantana maro izay. Na eo aza fanadiovana izay atao dia ilaina isan'andro fanajana sy fandraisana andraikitra ka miantso ireo mpivarotra mba hazoto anadio ny manodidina sy solombavam-bahoaka Virginie Zafimandroso dalàna amin'ny gaboraraka satria efa miroso ana fampanarahan-dalàna ny komina Moramanga amin'izao raha ny fanamariana trano. Manodidina 820 sy 700 ireo voafonja ao amin'ny fonjaben'ny Moramanga resaka alatra sy fanendahana ary fanolanana vesatra hanenjehana ny akamaroan'izy ireo raha ny fanazavana. Raha dia any amin'ny toerana fanarenana izay heverina ho mafy ara dia tsy nanadino azy ireo ray aman-dreny ara-panahy eto toerana ditondra fankahirezana sy tohana ratsakafo amin'izao akatoko ny asaramanitra izao izy ireo. Amin'ny fotoana tahaka an'izao isaky ny fetim-pirenena isaky ny faran'ny taona dia manao hetsika lehibe ny fiangonana ao Jerosalema, mampiseho ny fitiavana, mampiseho ihany koa hoe olona tahaka anay ireo olona aty amin'ny fonja dia manana didy lehibe izay eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny fiarahamonina, mitondra ny anjara birikinay mba mampifaly, mampiravoravo an'ireo mpiarabelona na dia hoe aty amin'ny toerana hoe maizina tahaka an'izao ary izy. Dia izay no antony izay anatanteranay an'izay hetsika sosialy aty amin'ny fonja amin'ny fotoana tahaka an'izao. Manampy betsaka ireo voafonja ny tohana tahaka izao ahafahan'izy ireo mahatsapa ihany koa ny mbola fanomezan-danja ny maha-olona na dia any amin'ny toerana tahaka izao ary izy ireo. Mitovy amintsika ihany izy ireo mila misakafo maraina atoandro hariva dia fantatsika ihany koa nefa fa ny toerana ohatr'itony tena tsy mora zany tsy mitovy antsika mitovy amin'ny maha-olombelona aloha raha fijery indray mipoaka fotsiny fa ty tena hoe mafy be ny fiainana ty dia ilaina be izay fanohanana ratsakafo izay. Manan-talenta ny zanaka vadivavy ary mendrika ny hotohanana antony nanosika ny filohalevitra ny teny Merandoholona misana ny faritany atsimo no sady filohampanorona ny TV Plus Madagascar Andriamatoa Nicolas Rbe Mananjara nanona ny fankalazana ny fetiny mozika teto Mananjary tamin'ny alalan'ny sonorisation sy estrade raitra sy avolenta. Teo ihany koa ny taona noentin'ny Mi Events tamin'ny fandravana jiro maro loko ny sehatra sy ny fandraisana tanana ny ekipa ny TV Plus Madagascar izay nikirakira ny lafiny ara-teknika taty an-toerana. Niavaka tanteraka araka izany ity fankalazana ity satria dia niavaka avokoa na ny sehatra, ny zava-maneno, fa indrindra ny iseho noentiny ireo mpanakanjo zanatandy ny aliny sabotsy 20 jona teo. Naritra ora maro ny fampisehoana ka nisy ireo nanao fampisehoana dia nisy ny nanao fampisehoana talenta toy ny souplesse, nisy ireo nitondra ny gadokira taloha
nitrondra nigatikira kehitriny fanao mifantako anao milalako anao raiky safidiko anao mirotignako Nikufatim savaratri setazanany tiany Gonzary Holandraka 3 2023 tatazanandamy Larary nisy ihany koa ninindrina irana mpanakanto malaza Safazatra sikafandriagnara anakasoza stafandroma Sada mama azae lanoake azae langenao miantsony zanaky ny faritra vadivavy mba hahay ankafy ny vokatra omen'ireo mpanakanto zanatany araka izany izy ireo mba ho fanomizan-danja ny mpanakanto aty amin'ny faritra io vokatra io dia sy manana ny valeur an'io raha sy miankina amintsika tompony mi asika avy eto an-toerana ihany aloha voalohany mandray ny vokatra ka mandeha magnome sehatra an'izay ambony zay vao tafapita ary tafapaka na eran'ny Madagasikara na eran'izao tontolo zao izay kanto avy aty amin'ny faritra misy asika zay izany hoe nataonay ty andro miany ty ary nakalazainay hoentinay anlonanareo hoe zao ny kanto avy amintsika ty ka mangataka asika mba ankafy an'izay ary mangataka asika koa agnome lanja lehibe an'izay ka de makasitraka tompoko lay makatelaka toko vavy isoranareo lehibe notanterana teto amin'ny tokotany malalaky ny Alliance Française Tanabaza Mananjary ity etsika ity ny 20 jona lasa teo lehilahy iray ianao hita faty teto ambanagny Mananjary sy ny alakamisy teo mpanarato vitsivitsy no nahita zavatra toy ny vatakazo noety ny ranomasina tokony ho 30 metatra miala ny morontsiraka ka rehefa nojeren'izy ireo akaiky dia fantatra fa olona ilay noety ny ranomasina ka nampiakarin'izy ireo atanety avy hatrany saingy efa tsy nisy ainina intsony lehilahy lehibe sahabo 70 taona eo mainty fihodirana avo ranjanana ary niboridina tanteraka ity hita faty ity hoy ny fitantaran'ny lehilahy iray izay nahita ny razana voalohany maromaro zany olona teo zany nizana azy teo misy mizaka hoe fotrana kopo mizaka hoe olona io tamizay zany sy nino hoe andao tivonagny zigny lefa zany miarana lakana zany zany sy nitalakana tery zany vatetegnany gaotolay zany andao anazy tany rotiny izy zany seky nandrano magna dia sitry zany zany miboaka zay zany magna fa misesy zay farany dia hoe baka olo zakana ity olona mitovy olo samby olombelo andaondaonona izy andaona tagny izy mazy tao aby olaka tafana maromaro olaka tafana teo zany sy zafandrano hoe olaka tafana iny dia zay ny alaka lamba mazay amitsy teo mazay fa izy tonga teo zany mibrida sy lamba sady sisisiny sikamy zany nantonany aingatra anazy tsy nisy nafantatra ny lehilahy io ny manodidina teo ka rehefa misy ny tranga toy izao dia ny komina Ambodivohitra Mananjary no mandray an-tanana ny fikarakarana ny razana mandra-pahafantarana izay fianakaviany rehefa vita aby ny constat rehetra dia miditra sehatra ny komina mampandregny amin'ny alalan'ny radio sy namany hoe misy tranga sahala amin'izao aty Mananjary ka sao dia mba olona aminareo agny satria sarotra ny amantarana ny havany satria ilay izy aty amina toerana somary aty ambinagny ity dia visy zany malala dia rehefa maregny zany ny havany dia magnantona raha sy misy moa zany ny havany magnantona dia sy misy mandray andraikitra ny komina mametraka anazy amin'ny fandevegnana dia entony ihany ity zany zay dia mandigny eo amin'ny tapakandro eo angamba satria sy azo tanana ela io raha zay io fa simba raha mamaly ny havany dia amena ny havany tsy mamaly moa zany ny havany dia resin'ny komina tagnana ny fandevegnana tsy nahitana raritra na vony teny aminy ary tsy nisy taovabanga ihany koa maty andrano araka izany ity lehilahy ity ary efa nijanona tao anaty ranomasina nandritra ny 70 ora teo inona mbarany mpitsabo taory ny fizahana ny razana nataony aretina manaranaka amin'ny tanany larina voalohany sy aty Afrika ny Fengusel
na drépanocytose araka ny atotanisana avoakany OMS ady misy anjatony ponina eran-tany no misy io aretiny io ho aneto Madagasikara dia niakatra avy Royaume izany evitra telopolo isanjatony ponina ty amin'ny faritra tsy matsananana ihany koa no voan'ny faingosely araka ny atotanisa atrany aretina mamono haingana ny faingosely raha tsy misy ny fandraisana tanana amin'ny alalan'ny fitiliana raha ihany no afantarana fa mifaingosely ny olona iray ka antony anatanterana fitiliana raha maimaim-pony teto amin'ny hôpitaly be ny Mananjary nandritra ny fankalazana ny andro ny faingosely ny herinandro lasa teo amin'ny maharetina manaranaka ny faingosely dia ilaina araka izany ny fanaovana fitiliana ny zaza vao teraka ny reny bevoka ireo tovolahy sy tovovavy vao hivady satria ny fikambanan'ny lahy sy ny vavy mifaingosely no miteraka zaza tena marary ho an'eto Mananjary moa dia efa misy ny fikambanana natao hikarakarana sy andraisana tanana n'ireo olona mifaingosely ny valy sy ny tolakandro teo ny fanadinana CPE tato amin'ny Siskony Mananjary ny atsara ny vokatra tamin'ity taona 2022 ity raha mitaty tamin'ny taondasa raha misy sa 4,770 ny mpiadina voasoratra anarana dia ny 2,770 tamin'ireo no tonga ny atrika ny adiny ka ny 9,503 no afa-panadinana izay manome ny salanisy 570 faingo 170 isanjato rena zany ny taha tamin'ny taona lasa dia ny atsara ny vokatra satria tamin'ny taondasa 74,01% izany zany midika fa nisy ezaka izay nataony tompona ndraikarekarehetra izay tany amin'ny tany sekoly misy efizaty mpampianatra P5 indrindra moa zany ny mpikirakira rehetrarehetra tataony vue administration atany Siskony Mananjary nandritra ny herinandro moa zany ny saranazy ny kapobeny sy dia nisy olana izy fa niendry kely somary mahena zany ny mpanday anjara tamin'izay fikirakirana abana zay ny antony ara-teknika traizanao amin'ny Joseph Robert dia ahoana afaka sa tsy afaka afaka nala fombanao ahoana ny PCPO amin'izao fafanao zao difalika efa nampoizinao zao sa efa nampoiziko izy tsy EPP-ndosiry zany tena sara misy zany izy tao sarotra misy zany izy tao zany fa zany hoe asena vavaka misy zany taonao tao dia karaha misy fitaina miditra misy taonao tao dia hitanao sara misy faly dia karaha hoe mora zany misy zany anao tena faly be misy zany satria afaka ahoana afaka sa tsy afaka ahoana PCPO zany zao dia faly zany zao sa tsy faly mpianatra izy anao dia nanao ahoana indray izy tao izy tao mika izy tao dia afaka zany zao sa ana falepo afalika nampiavaka ny fanadinana CPE tamin'ity taona ity moa ny fanotana ny laza adina taty an-toerana raha ny fanazavana trany miakatra trano isan'ireo voafonja atao amin'ny fonjana gasin-drano nanomboka ny volana janoary 2024 ity ho ny fitalevam-paritra ny fandarana ny fonja amin'izao fotoana izao dia mitotaly 2,700 ny isan'ireo voafonja antony naovan'ny Italy Antsoavy mitompona andraikitra mahefa mba andrainy andraikiny amin'ny mahakasika ny fiakarana isan'ny voavonja izay raha ny nambara nandritra ny fanondrotana galona anireo tompona andraikitra mpandrarany fonja ny asaramanitra zao amin'ny fankalazana ny fety ny fahaleovan-tena marina tokoa ary raha mahita fa miafeno ny fonjary tamin'ity taona ty zay ny tsara ho mariana nanomboka tamin'ny volana janoary mandra-pahatonga an'izao volana jiona zao dia mbola tsy midina ny isan'ny voafonja fa miakatra trany an-trany ary ny antotanisa azo farany moa zany dia 1,700 zay mbola tsy nisy teto zany hatramin'izay zany isana voafonja zany tsy fantatro ny tena antony hoe inona ny mahatonga an'izay na ny fandikan-dalàna ve miamitombo sa ny fampidirana ponja no miamitombo eo koa moa zany tsy vaovao amintsika fa tamin'ity taona ity notokanana ny paky dia mety ho antony daholo zany rehetrarehetra zany fa na zanatsy zany tena efa manaitra ny tompona andraikitra zahay na tompona andraikitra ety anivo ny fitsarana ety fotony zany na ny
ministeran'ny fitsarana mihitsy mba handray andraikitra mahakasika an'izay fiakarany isan'ny voafonja zay tamin'ity taona ity zany ary raha mitohy zay fiakarany isan'ny voafonja zay ahina no atratrarana an'izay isa zay atratra arivo amin'ity taona ity. Manao antsoavo hatrany izy amin'ny tokony hamitana hatramin'ny farany fonja manara-penitra mba ahafahana mamindra ny voafonja mba hialana amin'ny fahateren'ny fonja anakasin-drano hoy izy. Dia manana fonja eny volamena, fonja manara-penitra io. Mandrakandrano nefany dia mbola tsy azo ampiasaina ilay fonja. Tsy hoe tsy manara-penitra ilay fonja koa fa mbola misy pitsopitsony zay tokony ho apetraka zay vao ahafahantsika mampiasa an'io fonja io ao anatin'izany ny fisian'ny rano sy ny jiro eny an-toerana zany. Mbola tsy resahana ny hoe fiara fitaterana ny mpandraran'ny fonja mivezivezy miasa eny ny fisian'ny trano ho an'ny mpandraran'ny fonja eny an-toerana mbola tsy resahantsika zay fa raha tomombana fotsiny zay fidirana jiro sy rano zay ny toerana efa azontsika atao ny mampiasa an'izay fonja. Notanterana ny herinaratra teo teto amin'ny fitalevam-patra sy ny fandrarana ny fonja akasin-drano ny fanondrotana galona ireo telo mialaday. Tsy mijanona amin'ny setry ny fitaizanan'ny tanora sy ny setry ny fanatanjahantena nefa ny fitalevam-patra ny tanora sy ny fanatanjahantena afa mirosy ihany koa amin'ny fanadiovana ny toeram-piasana. Manatsara sy manadio ihany koa izy ireo indrindra amin'izao katoky ny fahakalazana ny fetim-pirenena izao izay tafiditra ao anatin'ny fanadiovana ny tanàna raha ny fanazavana. Rahina tanteraka izay eto Fianaratsoa amina asa tahaka izao indrindra ny asa mbola ho atao dia tsara ihany koa ny manamarika eto fa izao asa zao dia tsy hijanona eto amin'ny direction ny jeunesse sport ihany fa mbola hitohy amina toerana maro samihafa ary izay rehetrarehetra ireo no hiaraka indray hientana hanatanteraka zany asa zany amina toerana maro samihafa eto atapy-tanànan'ny Fianaratsoa. Niaraka natanteraka fanadiovana teto amin'ny fidinana ny tsena Nanjima ihany koa ny anivon'ny ligin'ny karate eto Fianaratsoa ho fitaizana ny robokatrika indrindra ny fanampiana ny mpitondra amin'ny fanadiovana ny tanàna. Karate dia mitaiza tanora maro ary tsy ara-batana ihany no mitazana karate fa ara-tsaina ihany koa ampiasana mba zany natokana anjara ihany koa amin'izao fandroana izao dia fantatsika rehetra fa ny fadiovana no arahan'ny fahasalamana. Ka raha olona tsy salama dia tsy afaka anjara ny fampandrosoana firenena. Izany no araka nandraisana anjara amin'ny fandrovana zany mba ahafahana navy tafiditra fampandrosoana firenena koa zany. Teo anivon'ny fédération-ny karate zany tafiditra aty anivon'ny ligue sy ny section ary mipakany anivon'ny club tsirairay avy amin'ny maha tanora amin'ny maha tompona draikitra eto amin'ny tanànan'ny Fianaratsoa ity ny ankizy tsirairay avy dia zarina alalan'izay fahadiovana izay ary appréciena mihitsy hoe ity lalambe ity dia adiditsy andraikitritsika satria tsika no mampiasa azy dia tsika vahoaka ihany no misindraka n'ilay fahadiovana. Notanterana ny herinaratra teo ny fanadiovana miaraka tamin'ireo mpiara-miasa atao amin'ny biraom-paritra sy ny tanora sy ny fanatanjahantena izay tariny taleparitra. Niaraka tamin'izay ihany koa ireo ligin'ny karate nanadio ihany koa ny tanànan'ny Fianaratsoa entina fandraisana andraikitra amin'ny fanadiovana ny tanàna. Anisan'ny faritra mandry fahalemana raha mitahy amin'ny faritra hafa Imatsihatra ambony. Marina izay ka nataona tonga izany fandriam-pahalemana izany raha ny fanazavana. Izany natonga ny fiarah-mientana sy ny fakan-kevitra ny rano ny tompona andraiki-panjakana teto an-toerana sy ireo misehatra amin'ny fametrana izany fandriam-pahalemana izany mba hametrana paikady vaovao fana mitasina ny filaminana eto amin'ny faritra. Ny sosikevitra avy amin'ireo tompona andraikitra izay tsy tena ao anatin'ny rafitra amin'ny fanjakana ireo satria izy ireo no rafitra hitarainan'ny olona. Izy ireo no rafitra tena hivezivezen'ny vahoaka tsy ankanavaka. Fa rehefa vita zany ty fakan-kevitra ity dia ho avorindray mandeha ny tompona andraikitra any amin'ny distrika ny any amin'ny commune ny solitena fokotany hanambarana ny hofanatsarana
ny fomba fiasa hoentina mametraka fandriam-pahalemana maharitra atao amin'ny faritra Matsiatra ambony. Fandriam-pahalemana no resahana dia maha raharaham-panjakana anazy dia ny solon-tenam-panjakana no mitarika an'izany. Tafavory izy io ary nisy tantarany ny fandriam-pahalemana atao anaty faritra Matsiatra ambony ity, indrindra ny faritany Fianarantsoa, raha natao ny ataontsika hoe fanadihadiana dia voateny fa ny faritany Fianarantsoa, ny faritra Matsiatra ambony no milamindrindra eto amin'ny faritany sy ny faritra rehetra eto Madagasikara. Dingana fotsiny ny filaminana amin'izao fa ny tanjona dia ny hoe ampaharitra azy. Pejy anankiray vaovao zany ny tratra amintsika amin'ny teny izao dia ny filaminana atao anatin'ny prefekturan'ny Fianarantsoa, ny faritra Matsiatra ambony, ny faritany Fianarantsoa. Notanterana ny herinandro lasa teo ny fivoriana hitadiavana vahaolona eto amin'ny faritra izay niarahana tamin'ny tompona andraikim-panjakana sy ireo Ratsamangaka Isatsokaza no fanomanana ny atrikasa izay atao fanatsarana ny fomba fiasa ametrahana fandriam-pahalemana maharitra hoy ny prefeny Fianarantsoa. Atsina ny dinan'ireo sokiolona sy ireo ankizy madinika amin'izao katiky ny fetim-pirenena amin'ny 20 Jona ho avy izao ny fikambanana FF izay tarin'ny filohan'ny Ravatomanga ho fanampiana azy ireo taty Fianarantsoa izay nisoloa tenan'ireo mpikamba anaty an-toerana. Vary sy arendrina sy lamba fitafy natolotry ny FF ho azy ireo. Ny fikambanana FF amin'izao asaramanitra izao ny tsy miova moa zany targetry AFF fa mamonjy ny malagasy marefo ka eto misy ray aman-dreny ankizy madinika 300 eo. Ny ray aman-dreny dia izarana vary, reto misy vary fologolo ary reto ankizy reto izarana harendrina sy fitafy mafana ka dia izay no mba marika ny hoanay ny fiombonana fanomezana sandry ny filoham-pirenena amin'ny famizena fanampiana. Natolotra ny ireo zokiolona sy ireo ankizy ny fanomezana toy ny vary sy ny arendrina ary lamba fitafy androany lasana ny 13 Jona fanampiana azy ireo ny AFF izay efa miompana trany amin'ny asa sosialy. Toy ny fanaony isan-taona tao anatin'ny 2010 taona katroka izay dia zana-bahoaka marobe no nanaovan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Ramatoa Joseline Maxime ny fanatanterahana ny famorana foabe tetsemin'ny tobi-pitsaboana miaramila teto Antsiranana. Mandritra ny telondro ny famorana foabe maimaim-pona izay natokana ho an'ny zana-bahoaka eto Antsiranana. Mois de l'enfant agnatiny kofa mois de juin zany zahay dia tsy maintsy magnano ity circoncision de masse ty efa 12 taogno nagnanaovagna azy ty isan-taogno nagnanaovagna le circoncision de masse ka niany moa handramaventy nanokafagna izy amin'ny fomba ofisialy natao niany eo amin'ny 7 ny natao androany fa mbola mitohy izy ty amaray mbola mitohy izy ty afaka maray ary ny liste ny tsaiky magnano le circoncision zegny mbola maro ndray mandreny magnatriky liste zegny avian'izany mbola tsy afaka midéfinir amintsika hoe firy exactement fa mbola mitohy zegny izy ty amaray 4h30 du matin zegny zay fa eto amaray. Zava-dehibe ho atsika malagasy ny fagnanaovagna ny circoncision na fora faobe satria agnatiny fomban-drazagna atsika malagasy le izy fa indrindra ty varitra ny nositsika ty ka izy ty zany lafo be amin'izao fotoagna ny fagnanaovagna izy ty ka ino moa nahatonga zahay manohy ny asa sosialy amin'ny fagnanaovagna fora faobe na circoncision de masse tohizany le izy satria mahatsapa zegny ny association mahatsapa ny équipe zay tary koa fa maro be zegny amin'ny fokontany 5 misy ato tapitananany Diego ny ray aman-dreny tsy afaka magnano zay fora zegny na circoncision zegny ka eto zegny zahay dia niezaka nagnano zay zavatra zay social mbahoaka social iaranay fifampikasoanay amin'ny vahoaka amin'ny ity district ny Diego ity hitatsika teo nefa nagnano antsoavy zay ho an'ny Diego ihany nagnanaovagna le izy fa maro be ny zanaka Diego 2 koa navy taty kofa nahita zegny tamin'ny Facebook navy taty niboaka Mangoko niboaka Cap Diego agny moa niboaka ato Babahomby navy taty ary tsisy na ilikeliky fa noraisina tagnana daholy ny fagnanaovagna ny circoncision. Ny fitiavan-tanindrazana mitarika fandrosoana fitaom-pivahana lehibe no nanandratana io lohividehibe io entina hankalazana ny 12 taona ny fahaleovantenam-pirenena malagasy taty Antsiranana.
na ny teny amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tandrany andro fahafito izany na ny teny amin'ny fiangonana loterianina malagasy izay notarin'ireo ray aman-dreny ara-panahy avy tao amin'ny FFKM. Vavaka ihany koa ny an'ireo rahalahy Silamo. Taionao Zanahary tinosindrazana ity. Nanatrika sy nanome voninahitra n'Andriamanitra nandritra ireo fitaom-pivavahana ireo ny governoram-paritra Diana sy ny prefen'ny Antsiranana ndao hifampivavaka isika hoy ny gobernora Diana. Ny tema ny fankalazantsika ho amin'ny 5 taona zao amin'ny fahaleovantena ity dia ny fitiavan-tanindrazana mitondra any amin'ny fampandrosoana ny firenenantsika. Ka raha mivery amin'ny vavaka, raha mivavaka izay nataontsika teo dia misy karazana tokon'olombelo telo lehibe mazava tsara, miavaka tsara no nitondrantsika fangatapitaingana teo. Voalohany dia ireo ray aman-drenintsika mpitondra fivavahana. Nivavaka voalohantsika satria manana anjara toerana lehibe ary manana ny anjara birikiny izy ireo ho fampandrosoana ny firenenantsika, indrindrandrindra amin'ny fitondrana hatrany hatrany ny fomba fijerintsika anana an'izay famantenana ho an'ny firenenantsika zay. Manaraka an'izay dia ho an'ny mpitondra fanjakana, na inona sokatsy misy izy na inona toerana misy izy ny mpitondra fanjakana dia tokony anana toe-tsainy hafa ananteny dia andray androany dia mbola ho tonga mitanjo iritsika jiaby dia tsy maintsy androso. Ankoatra ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito dia miroso amin'ny fanatsarana ny lalana eny anivon'ny renivohitry ny faritra ihany koa ny ministeran'ny asa vaventy. Manodidina ny 3 kilometatra ny lalana ho amboarina eto an-tampon-tanànan'Ambositra ka ny volana Jolay ho avy izao no hanomboka ny asa hoy ny minisitra. Lalana maromaro no voakasika izany, Manarintsoa makeny Ampidemby, Manarintsoa Ilanitra, Manarintsoa Amboay makany amin'ny gare routière ary ny avy eo amin'ny lalam-pirenena fahafito makeny Ambalamasoa. Efa manatsara antsika ny lalana RN7 dia itondrasasika fanatsarana ihany koa zany ny lalana eto an-tampon-tanàna. Ny zany dia eo amin'ny 3 kilometatra latsaka kely eo ny lalana ho atsaraintsika eto amin'ny tampon-tanàna ny Ambositra. Misy ho atao goudron, misy ho atao pavé ary mety misy ampahany ho atao amin'ny béton. Dia raha eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy araka ny tatitra nomen'ireo technician dia efa vonona daholo ny procédure rehetra zay tokony ahafahantsika manomboka n'ity asa ty amin'io volana Jolay io. Izy maroapolo jona lasa teo no nijery foton'ireo lalana ho asy-panamboarana teto an-tampon-tanànan'Ambositra ny ministry asa vaventy. Teo ihany koa ny fanaraha-maso ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito. Nankasitraka ny fidinana ifotony ny andriamatoa governoran'ny faritra Moromania ary naneho ny mahazava-dehibe ny fijeren'ny fitondram-panjakana ny fanamboaran-dalana aty anivon'ny faritra sy ny lalam-pirenena fahafito. Renivohitry ny asa tanana Ambositra mifamatotra tsy afa misaraka amin'ny sehatry ny fizahantany ny asa tanana raha toa ka voatrandraka tsara ny tsena aty amin'ny faritra Moromania dia hisy fiantraikany amin'ny toe-karen'ny faritra. Ny famerenana indray ny asa ny mpanao asa tanana sy ny fanatsarana ny sehatry ny fizahantany aty amin'ny faritra Moromania. Ireo no anisan'ny vaindohan-draharaha ho an'ny talepatry ny fizahantany sy ny asa tanana vaovao Ramatoa Anta Razafy-Mahatratra. Ny asa miandry ho an'ny fitalevam-paritra ny asa tanana sy ny fizahantany eto amin'ny faritra Moromania. Lahara-pameana ny fampivondronana indray an'ireo mpanao asa tanana amerina indray amin'izany asin'ny tanànany Moromania izany amin'ny maha capitale de l'artisanat renivohitry ny asa tanana azy. Amin'ny lafin'ny fizahantany dia ny zavatra fohy ezaka aloha ny fitsirihana ny fanaraha-maso an'ireo
mpampisehatra ara-pizahantany eto amin'ny faritra ny fametrahana ihany koa ny fenitra arahan'izay mpisehatra ara-pizahantany izay ny fizarana ny carte professionnelle biométrique izay vinany ministère ny fizahantany sy ny asa tanana amin'izao fotoan'izao dia izay no zavatra fiezaka ho an'ny fitaliavam-barotra ny asa tanana sy ny fizahantany eto amin'ny faritra na ny sekretera jeneraly ny faritra Moronmani ny solotena n'Andriamatoa gouverneur na ny solotena n'Andriamatoa Fiapanina Aingonambinina na ny commune urbaine Ambositra dia samy nanindry ny famanana anjara toerana lehibe aty amin'ny faritra Moronmani ny asa tanana sy ny fizahantany. Tontosa teto amin'ny maison orange an-tampony Finany Ambositra ny famindraham-pitantanana teo amin'ny talepatry ny fizahantany sy ny asa tanana mpisolo-toerana Ramatoa Andrianjoelina Saolonirina sy ny talepatry ny fizahantany sy ny asa tanana vaovao Ramatoa Antarazafy Mahatratra. Ny zoma 20 ny volana Jona lasa teo. Nitarika izany ny solotena avy eo anivony ny prefektorana Ambositra natrehan'ireo tompon'andraikitra isa tsokajiny aty amin'ny faritra asiany avy amin'ny ofisy patry ny fizahantany na ny Ordam. Efa milomano tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona nahazoana ny fahaleovantena ny vahoaka eto Ambositra renivohitry ny faritra. Eto Tampivonany ny toerana mahazatra anaovanareo hetsika maro samihafa. Ny podium iarahana amin'ireo mpanakanto izay sokatra anio 17 ny volana Jona ariva sy ireo maro hafa. Efa totosa ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena na andraisan'ireo mpiasam-panjakana anjara isaky ny sapan-draharaha. Hetsika mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena eny amin'ny 20 Jona kosa dia eny amin'ny kianja manara-penitra Ankorombe Ambositra no anatotosany izany. Ny santarana ny fankalazana ny fiarahamonina-bavaka teto amin'ny fiangonana Adventiste Lakamisy Ambositra. Manitsaka tokoa ny volana Jona isika dia nianaka tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena izany amin'ny alalan'ireo fandaharam-potoana maro isan-karazana izay apetraka ny fitondram-panjakana ka tafiditra ao anatin'izany ny fiarahamonina-bavaka amin'ny fiangonana Adventiste. Tenay dia mba soantsika rehetrarehetra ary makasitraka amin'ny fiaratrano fiarahamonina-bavaka ao anatin'ny fahasamihafany amin'izao fotoan'izao ihany ny toloteny teo hoe ny fitiavana fa manahirana ny eritreretra ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ny ao anatin'ny fankalana ny fampisaviana ara-tsakafo sy ny sisa izay tozary manakotana ny fomba fisainantsika mihitsy aza aiza lefitanana ataontsika hiverina amin'izany tena fitiavana izany ka halefesakiny atao anatin'izany fampandrosoana ny faritra misy antsika izany. Natrehan'ireo manam-pahefana isa-tsokajiny ny sabotsy 20 ny volana Jona lasa teo notarian'ny sekretera jeneraly ny faritra sy ireo tompon'andraikitra izany tokony. Nalahady 20 Jona tolakandro kosa ny fitaovam-pivavahana resa-pinono no karakarain'ny FFKM hitondranam-bavaka ny firenena notarian'ny filohan'ny dapartany Moronmani ho anio anivony FJKM. Ny filohan'ny FFKM faritany Ambositra kosa no nitondra ny tenin'Andriamanitra izay ny filohan'ny SPAFIS no dapartany ho an'ny fiangonana Luterana Malagasy. Raha ny avy eo amin'ny EM na ny Anglikanina no namaky ny tenin'Andriamanitra ary ny avy amin'ny Karakosa no nanao ny ranom-bavaka. Ny FFKM izay ankalaza ny 570 taona nijoroany amin'ity taona ity nanatrika ny fanimpom-pivavahana ireo manam-pahefana notariana Andriamatoa gouverneur ny faritra Moronmani, Ramatoa sekretera jeneraly ny prefektorana Ambositra, ny solotena Andriamatoa Fiapanina Aingonambinina, ireo avy ao anivony folo alindahy sy ny maro hafa. Izy ireo izay samy nankasitraka ny amin'ny fanokana ny FFKM fotoana hitondrana ambavaka ny firenena sy ireo mpitondra. Olona 40 naratra ary olona 2 kosa no maty teo eo avokatra ny lozam-pifamoivoizana anseho tao Ambohina Sondry tokotany Be Mahetsaka commune ambanivohitra Ankiabe Saloy any amin'ny distriktany Mandritsara. Machuaka tsira vola amko tsy mety machuaka vimzay lalana amin'ny olo kan vidian tena atsika tena ndrony vaty directeur izy vaty voalohany izy koa tsy vaty mety naty zay jiaby tsy ndrony mora vaty kan pamindrony igny amizay kefiteo ki nahavitry zay fa rotiny fa tsy fiavitra fiagoma desa zay anazy le fa fitanjany le fitanjany lapofa raha kofa remorque kofa nintsika nankany ohatra ile kofa afaka zay direct nantotra mbala nafana be anazy mbala tsy deo regny loatra tonga folaka fa zany nitsika mpamindrony avy amizay regny tonga na folaka.
Nandray andraikitra vetrany ny mpitondra sy ny vahoaka tao mandry tsara nanoloana io tranga naratrana sy nafatesana olona io. Fisaorana betsaka ny mpitondra fanjakana eto Mandritsara. Dia manome fisaorana ihany koa ho an'ny vahoaka sy ny servisy isan-karazany. Fiara nitondram-panakanto avy namonjy festival mananasy tao be mahitsaka izao tradoza izao izay nandatsaka ain'olona kapandiny iray ary mpanakanto Sofia Goma iray izay andrareziny Gomahiry Mafana any amin'ny faritra Sofia. Rotona ny asana avy amin'ny distrikan'ny Mandritsara nitetika samiompana amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Maro ireo asa vita raha fanazavahana. Tratra daholo ny tanjona izay napetraka, izany hoe nafahana nanao tatitra ireo sahan'asa rehetra na ireo aktivité rehetra izay resahana ao amin'ny tetikasan'ny SWM. Raha tsona moa misy 5 ireo atao hoe produit mila ilazana anazy na ireo aktivité ireo manomboka hatrany amin'ny fiara mitantana na ny atao hoe ahi-tantana gouvernance ao izay teny frantsay miaraka amin'ireo vondron'olona fotona ka hatrany amin'ireo ataontsika hoe solution proposena amin'izany dia ireo fiompiana maro, fiompiana akoho, fiompiana trondro ary fiompiana bibikely. Dia eo ihany koa ireo mahakasika ny fikarohana amin'ny karazana aretina. Mamaly ny politikan'ny vahoaka sy ny fanjakana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny tantsoroka nentina hatramin'izao. Namaly ny teknika iray izay ilaigny amin'ny fiarovana amin'ny fahatsiarovana, ny fitsinjovana ny velon-tegna ny poniny magnodidiny na solution alternative mba tsy zany ry biby ao anaty ala dia nisy zany ny fampiroboroboana ny fiompiana sy ny amin'ny fiarovana ny parky. Mazava ho azy moa zany tafiditra agnatin'ny fikajiana ny tontolo iainana na ny biodiversité mba ho haharitra izay fitantanana izay. Tsapa ihany koa fa efa migioka ny tombontsoa maro ny mponina iasany io tetikasa io any amin'ny distrikan'ny Mandritsara. Sokajin'olona maro nandray anjara tamin'izao atrikasa izao izay nahitana vondron'olona ifotona, ireo teknisianina, ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy.